Klasy topoavy ankafaliana no iarabanantsika rehetra izay tsy misaraka aminay eto amin'ny Real TV Madagasikara ho amin'ny alina ity ary manasantsika rehetra ihany koa anaraka ny fandarana l'invité du jour hatramin'ny farany araka nefa nampanantenaina nampifantarina antsika ihany koa tao anatin'ny fampalalama vao teo ho vahintsika ao anatin'ny fandarana ho amin'izao aly zao ny solomambahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny district ny Ambatondrazaka tamin'ny anarany Antoko Tiko Madagasikara Andriamatoa Fidèle Razara Piera miarabanao tompoko ary manasanao ihany koa androso atao anaty efitrano. Ya, miarabanao Gasikara. Miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandarana eto amin'ny Real TV amin'ny izao hariva izao. Misy fahatsiarovana ohatrany tsy dia tsara loatra tamintsika amin'ny rahalananao fandarana teto farany satria tapaka hatramin'ny bagbona tsy nandeha ny tambajotra tserasera tapaka ny jiro. Ingare amin'ity alina ity mba tsy ho tapaka ny tambajotra tserasera na Telma io na Orange na Airtel ary tsy ho tapaka koa ny herinaratra ny jirama. Zay aloha zany voalohany. Makasitraka indrindra triko ary misaotra anao ihany koa nanaiky nasainy ny fandarana l'invité du jour tamin'ity alina ity tsara manamarika antsika fa ataontsika hoe fanasana efa fandimina ngambany zao vonazo anao zany zay ao anatin'ity fandarana l'invité du jour ity na zany aza nefa dia tsara ihany ny manamarika zany fa maro ireo avatsika zay mijery akoatra ny eto Antananarivo dia ny any amin'ny faritany anaovantsika kopa-tanana manokana izy eo amin'ity alina ity tsy adino ihany koa tsika meno amin'ny Real 94 FM satria mandeha mivatana amin'izany fandarantsika ary indrindra ny page Facebook ny Real TV Madagasikara manodidina ny 10 am'zatolo ny firenena zay fantatra izany am'izao alina zao fa nandefa an'izay fanamarian'izay fa manaraka ny fandaranao any ivelany any Andriamatoa solomambahoaka ny Madagasikara ary tena zava-dehibe zany satria maro mpanaraka tsika kanovana kopa-tanana zany isika rehetra any ampita an-dranomasina mazava ho azy iresaka politika tsika iresaka ny raharam-pirenena fa tiako ihany sady manatsatika satria anisan'ny solomambahoaka mahavoafeny lalàna zany Fidèle Razarapery zany ho resaka eo ny lalàna ny eo ihany koa ny loi de finance na ny teti-bolam-panjakana ary tsy adino indrindra ny tontolo ny toe-karena amin'ny ankapobeny zay ngamba ny fampidirana kely Andriamatoa solomambahoaka ny Madagasikara fa avy hatrany dia vavantsika ity am-piandohana nefa tsara ihany ngamba ny mamirana ity ary efa nanontaniko ty fandarana farany fa ho tsy hivoka ihany mba ho fantatry ny mpanaraka ny fandarantsika hoe sokajin'ny olona ho mpanao gazety anisan'ny tena mpanenjika an'izao fitondrano zao raha ianao Andriamatoa solomambahoaka ny Madagasikara ary solomambahoaka ny voafita amin'ny anaran'ny tima ihany koa nefa ny ianao ka mpanao politika sa mpanao gazety no isokajina ny Fidèle Razarapery tompoko. Izy roa miaraka sa afaka lanao le mampanao gazety ena raha azo alana dia isory ary raha ohatra ka tsy azo alana dia mpanao gazety azy zany. Aloha le olona zany mamalaza ohatra hoe izy afaka alana tsy mampanao gazety anao dia isory ary zay aloha anankiray satria inona ny fahefana manala amin'izany sa izy ka zay mihitsy zay nge le apetrako raha ohatra ka afaka alana ho le izy dia anao satria ny atao hoe mpanao gazety zany dia mila ianao zavatra anankiroa farafahakeliny misy trano gazety aloha dia miexista zany le fanaovan gazety zany rehefa manana trano gazety ohatran'ireo eto amin'ny Real TV zao dia hoe eto amin'ity toerana anaovantsika fandarana ty eto ny foibe Real TV miexista zany aloha le izy hoe eto nareo. Faharoa ianao zao manao fandarana isan'andro Gasikara zany dia mpanao gazety mpanentana fandarana isan'andro akoatran'ny alahady eto amin'ny Real TV. Dikan'izay tsy azo esorina zany mampanao gazety any Gasikara na manana karatra Gasikara na tsy manana karatra matianiny Gasikara manao an'le asa isan'andro isan'andro. Gasikara tsy hoe mandeha maka sary dia efa aveo mitady gazetin'olona amoahana an'le sary na mandeha maka feo dia mitady gazetin'olona amoahana an'le feo na anoratana azy tsy zay zany ianao fa misy trano gazety dia miasa isan'andro noho izany matianina zany Gasikara ao anatin'le asa fanaovan gazety. Mitovy an'izay zavy mikirakira vaovao avy amin'ny alalany atao hoe famakafakana dia tafiditra ao anatin'ny asa fanaovan gazety mikirakira an'izay isan'andro ve za sa tsy mikirakira misy trano gazety ve za sa tsy misy trano gazety reo roa reo zany farafahakeliny mbola manampy andreo ve resaka hoe karatra sisa ny fahelana teo amin'izany tontolo ny asa fanaova gazety zany mbola manao an'lizy ve amin'izao fotoana zao sa tsy manao an'lizy zay rehetra zany mamaly zay le ataoko ary le hoe mampanao gazety aty amin'le hoe mpanao politika rehefa nirotsaka
ho fidiana solombavam-bahoaka dia teo avoaniditra tao anatiny atao hoe antoko politika ary manana karatra satria za dia nanoso niny engagement azadintsika fa ny lalam-pandrena dia nametraka fa mandat impératif ny resaka solombavam-bahoaka izany dia nanosonia amin'ny anarany antoko tiako Madagasikara nahazo mandat hoe ity no candidat ny antoko tiako Madagasikara ao amin'ny district ny Ambatondrazaka teo amin'ny laharako zany tao amin'ny bulletin tokana dia misy ny logo any tiako Madagasikara izany a narotsaky ny antoko aza mpanao politika koa za amin'ny lafin'izay anankiray zay za tsy miala amin'izany za tia manona an'izay mahatimy manao zay indrindra no ametrako ny fanontaniana hoe ianao anisan'ny tompona raiky tsy niserasera ny ivony timy aloha amintsika mifampiresaka zao a nefa raha ny fahalalananao zany anisan'ny tena mpitolona mamaivay mihitsy zany fidely zany a izay nanonga ny filoha Ravalomanana niaraka amin'izao filoha mitondra kehitriny zao a ny fanontaniako dia hoe tena manana n'ilay ataontsika hoe conviction timy ve raha Andriamatoa Fidèle Razarapera ary inona ihany koa natonga n'le fiovanana mahery vahitra satria fantatra zany atao hoe Fidèle Razarapera sy ny tsy fitiavany any filoha teo aloha Marc Ravalomanana zay ka sokajiany olona ho mpamatika patao ianao diso le teny Gasikara hoe tsy fitiavana ny fanaovana politika tsy hoe tiana raha zay le izy dia diso hoe tiako ty olona ty dia manao an'le politika eo a io tsy vehivavy Gasikara vehivavy raha hitanao dia hoe raha lehilahy normal lenao zany a raha lehilahy normal ao a dia hoe tiako ty vehivavy ty fa ty amin'ny politika firehakevitra ny arahana ty hoe mety amiko zany firehakevitra zany a dia manaraka za zany tao anatin'ny fiarahana tamin'Andriamatoa Andry Rajoelina aloha dia itsina le zavatra tianao tenenina tsy hoe tiako Andry Rajoelina fa mety tamiko le firehakevitra napetraka tamin'izany fotoana zany hoe hanao fanovantsika za olo ny fanovana satria mahita zany ao anaty fitantanana raha-pirenena za mpanao famakafakana raha teo hoe misy zavatra tsy mandeha araka ny tokony izy eo dia misy namana eo zany mitarika hoe andaotsika hanao fanovana dia mazoto aho manaraka an'izay fa zao rehefa mandeha le izy tsy hitako taratra le fanovana fa ny zavatra nisy ary a ny aratsy no lay nieritreretina ho ratsy teo le fanovana nieritreretina dia misitona ny tenako aloha zany satria ny anjarako dia manolo-kevitra zange tamin'ny fiarahana tao amin'ny Andry Rajoelina tsy hoe za mpanapa-kevitra za tsy hoe voatendry tamina toerana anankiray manapa-kevitra ka hoe fanapa-kevitra ny raisiko fa mpanolo-kevitra miteny hoe tsy mety io a raha ohatra zao ny anaovana azy fa ndao a ohatra zao ny atao amin'ny mampanolo-kevitra na tsy manery azany fa manolotra azo raisina ny hevitro azo tsy raisina dia rehefa jereko nefa le zavatra mipotra dia ohatra zao ny sary miditra ao amin'ilay atao hoe filohan'ny teteza mity ianao miresaka tsara izy miresaka aminao milamina ny resaka aka ohatra anankiray mbola apetraka ao amiko zay fanontaniana rehefa avy eo RN 44 zay sizirery no miresaka mihitsy nizay avy eo zay sizirery no miresaka eo ahoana Fidèle anaovana ny RN 44 tamin'ny teteza mity efa nikitihana ny RN 44 ary promesse be natao io tamin'izany fotoana zany dia izy iaho hoe mba ahatsara kokoa an'le fanomboana ao a monsieur le président tadidiny zany aleo tsika avy eo vody ala no manomboka andraso arozy izy atsoko ny ministra ny asa vaventy ministra Erika tamin'izay fotoana zay zay masovotsika ny ivelany tsy fantana mbola any am'izao tany ohatra nefa sonoa zareo ngabisy rehefa natsona le ministra dia nanaiky tsara pabe maso hoe mety zany monsieur le président ianao zany eny anatin'ny sainao zanaky ny faritra ianao mahafantatra n'le faritra ianao dia mipetraka tsara ny andohanao zany hoe miaingy avy eo vody ala ny fanamboarana ny RN 44 dia amin'izay tratra ny ento manana tampoko mandeha le izy tsy niaingy avy eo vody ala inona mahatonga an'izay rehefa mivoaka avy meona amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina dia misy manatsofa ny hevitra ao ary be da be mpanatsofa tao andapa tamin'izany fotoana zany ray zay zany hoe ianao zany raha maneritretra hitondra fanovana ao a dia manolo-kevitra gagy ianao rehefa mijery hoe tia ny hevitro ny zavatra misy a tsy mitovy amin'izay ozy izy ianao aty arina hoe tena manana conviction time ve Fidèle manana Razarapera conviction matime ve ianao dia io ihany mbola apetrako le izy tsy hoe tiako Marc Ravalomanana dia miaraka aminy aho fa tiako Madagasikara tsy mety amiko lay
fiarahana sy le firehekevitra dia mitondra ny hevitra ao anatin'le hoe tiako Madagasikara. manona an'izay ary tena mahitsy ny fantaniko mahafapo an'ny fidèle Razarapera avokoa ve ny décision politique zay raisin'ny filopitarika ny antokonareo Andriamatoa Marc Ravalomanana raha ndray ohatra zany ny safidiny amin'ny hoe Rinandriamasinoro ohatra ny candidat ben'ny tanàna dia ankehitriny zao izy zao lasa secrétaire général ny antokotiko Madagasikara. Apetrako tsara aminao mihitsy le izy hoe antoko tiako Madagasikara eto le mandray le fanapa-kevitra fa tsy hoe président Marc Ravalomanana. Ao anatin'ny antoko ny antoko tiako Madagasikara dia antokana hitako aloha hatreto zany hoe miasa ny bureau politique. Ny bureau politique dia misy ny secrétariat général, misy ireo cordo sy ny rafitra hafa, misy ny olom-boafidy ao anatin'ilay bureau politique miaraka conduire ao dia miaraka amin'ny filoha nasionaly mandray ny fanapa-kevitra eo anivon'ny tiako Madagasikara. Zay nge zavatra tsy ampy teo aloha e. Hatreto anefa ny choix politique sy ny décision politique an'izany filoha zany hoe mety amin'ny fidèle Razarapera sy ny foto-kevitra zany atao hoe fidèle zany. Ny choix politique nandray tsy an'le filoha. Ame ohatra anao mazava mifidy candidat zao tsika eto amin'ny fifidianana ben'ny tanàna. Safidy candidat tsika eto amin'ny fifidianana solombavambahoaka. Tsy voatery le filoham-pirenena anie no le filohan'ny antokany no manapaka an'le hoe iza ny atao candidat ohatra any Tsoromanidina, any Tasy na any Anjozorobe na any Ambatondrazaka zany fa misy base any mitondra le izy eo amin'ilay bureau politique. Raha le tiny le président mety misy olona mety aminy any fa tsy zay ny eken'le base dia iny ny arahany. Ka raha zany ho anontanianao hoe lay safidy miankina amin'ilay zavatra atao io raha aty amin'ny domaine-nako le izy dia miteny ny anjarako hoe zao mampety an'io. Ahoana moa ny andeha hamaritako ny candidat-n'olona any Ambanja. Zany efa tsy hoe miaina any Ambanja. Hamaritako ny candidat-n'olona any ataoko hoe Besalampo ohatra zany amin'ny ohatra resaka tiako Madagasikara. Raha misy candidat tany zany, zany efa tsy miaina any. Dikan'izay tsy maintsy manaraka zany an'le hoe zao le nitenen'le base avy any. Fa ny bureau politique dia mifampiresaka amin'ireo base ireo, mandray an'ireo base ireo dia mifampiresaka mifandresy lahatra. Dia maka décision hoe ty zany ny candidat-tsika. Atraiza ary nefa mety ataontsika hoe ambition politique an'izany fidèle Razarapera zany ao anatin'ity antoko zay misy anao dia natoko tiako Madagasikara ty ao anatin'izany hoe satria nareo zany tokony hoe ho relève zany ao anatin'izay antoko tiako Madagasikara zay ilay ambition politique raha sitrako. Misy fiteniko matetika hoe ny safidinao maritra ny anjara. Io arakaraka ny safidinao. Raha misafidy ny anompo tanindrazana ianao dia zay ny anjaranao. Za misafidy anompo ny tanindrazana. Mahatonga hoe zany rotsaka solombavambahoaka anompo dikan'izany e. Ny solombavambahoaka dia poste 10. Io tsy mitovy amin'ny hoe fahefana mpanatanteraka. Irakiraka ianao, anakina n'le vahoaka andraikitra ianao zany. Dia anjaranao no mitondra n'le feo an'le vahoaka. Zay safidiko. Za matotsy nanao olom-boatendry fa nanao olom-boafidy misafidy zany ny anompo. An'ilay distrikako aloha. Le distrika ny voako tao anteraka lehibe tao ao ndray aman-dreniko no milevina noho izany manana didy amin'io tanàna io zany amin'ny distrika misy anay. Avy eo solombavambahoaka Madagasikara zay titre hoentiko zay dia manompo koa amin'ny fireneko zany Madagasikara ray manontolo amin'izay tratry ny heriko raha ohatra ka misy ny filanana dia tonga manao an'izay ary zay nge ny ataoko ao anatiny atao hoe asa zay ataoko le hoe sady mpanao politika any mpanao gazety misy zavatra vitako amin'ny mampanao politika ana fa misy zavatra vitako ihany koa manampy an'iny amin'ny mampanao gazety ana dia mifameno reo za mahita hoe compatible tsara. Ny tiako atokavana amin'le relève mantsy ataoko hoe samba ny teo amin'izany hoe filoha Ravalomanana izany no miara-miasa amina atao hoe tanindrana toanao na hoe kotia zay manana toerana ambony ao anatin'ny antoko tokony andraikitry ny serasera zany Andriamatoa fidèle Razarapera zay aloha ny nalalan'olona anazy tamin'izy mitondra ny firenena efa fijery politika zany hoe ireo le taremarika fa tsy tia tanindrana Andriamatoa Marc Ravalomanana. Ny zava-misy zavatra lalan'olona zany ohatra ny olona nitendreny zany Ravalomanana zany tamin'ny fotoan'andro ny tantanany sy ny atao hoe isanjaton'ny olona tanindrana sy ny avetako voatany mandiso an'izany Leonard isanjaton'ny tanindrana ao anatin'ny gouvernement amin'izao fotoana izao. Leonard isan'ny tanindrana. Tamin'ny fotoan'andro Ravalomanana atokotsika koa ny amin'izao fotoana izao Leonard isan'ny tanindrana misasaka ve apatirony ve Leonard 23 sa 22 ny isan'ny gouvernement dia firy isanjato an'izay ny tanindrana.
tsika raha zay nidirena zany zay fantany zay tonga de meko ohatra ianao ny mitondra am'izao fotoana zao mihitsy no ampitahintsika azy sa ve rehefa marika ravalomanana dia misy tandroka fa rehefa ny hafa antselikely mafatifaty fotsiny io izy zay nge le zavatra jerentsika zany rehefa manao an'le politika tsy jerena am'le olona ho aly izy fa ny zavatra ataony ena ny zavatra resahany zay ny jerentsika fa atsika vao mijery olona de lasa misy fanatisement zany apetraka foa ary raha ny am'izao fotoana zao ny ao anatin'ny bureau politika nytiako Madagasikara tsy zarery ny tanindranao ny cordoanay zao zanaky Moramanga lehibe tany Tomasina ny sénateur anay zao anakiroa avy any anindrana daholo ny anakiray avy eto Antananarivo Olgara Malasona ny avy eto avoatany fa ny anakiroa ray avy any Tomasina ray avy any Mahajanga sa tsy tanindrana solombavam-bahoaka sady mahazo atsy moa mahazo aria Ambatondrazaka misy ny mbola misy ny député Herina Bekitsany any ahoana ny ilazanareo fa tsy misy tanindrana ao anatiny ny ministre tao anatin'ny gouvernementa Ravalomanana avy reny misy Andriamatoa Manoro Anta Cécile zay anabava ny prime ministre am'izao fotoana zao tao anatin'ny gouvernementa Marc Ravalomanana nitazona ndraikitra makadiry zay mbola tsisy nitazona zany ndraikitra zany teto am'ty fireneny ty raha tsy izy rery vehivavy any tokana ministre ny folo alin-da ministre fiarovam-pirenena mba hatenenao anary izy amin'ny folo teto Madagasikara na sana metraka tanindrana vehivavy tao am'izany toerana zany le zanareo fa tsy misy resaka tanindrana tao anaty fidirana Marc Ravalomanana aza ty no Andriamatoa Solombavam-bahoaka Madagasikara fa manana zanakalaza ny filoha zany rehefa fotoana zao ohatry ny tantara tsikelikely zany ohatry ny ampandrasiny anjara amin'ny resaka politika zany zanany zany raha sanatria mety hoe iova ihany koa ny safidiny satria anisan'ny olona mivadibadika zany filoha zany azo heverina reo life politika ny atokotiko Madagasikara ve Andriamatoa Fidèle Razarapera amintsika mifampiresaka zao ny faharoa tsy manana olana aminao ve ireo mpikatroka tima zay efa ela ny tao satria na tianao na tsy tianao dia taty aoriana vao tena hita kiambana ty menao dia ny 20 sy 10 no makaty zany raha resaka mivadibadika ny filoham-perinasa am'izao angamba tena honoris causa mihitsy irotsaka tsy irotsaka tsy irotsaka aloha tena mivola nanapa-kevitra fa tsy irotsaka avy eo irotsaka indray avy eo tsy irotsaka indray amin'ny ora farany amrotsaka mametraka ny anany taratasy firotsaka kofidiana ny rotsaka farany indrindra manana honoris causa aho zany président zany resaka fivadibadiana raha ohatra ka zay le tenenao zay hoe resaka fivadibadiana ny resaka hoe relève amina resaka zanaka misy lalàna nga mametra hoe tsy mahazo manao politika ny zanaka ao ahoany ny asin'Andriamanjato sa tsy mahazo manao politika intsony ny asin'Andriamanjato fa zanaky ny pasteur Andriamanjato Richard Bao Andriamanjato na ny ray na ny reny ny mpanao politika ikoizana daholo teto amin'ny firenena manana rahalahy izy nefa tsy nanao politika fa izy ny safidy anao politika ateneno amina Gasikara hoe tsy azo ataony zanaka ny manao politika Sofia Ratsiraka zao saika atao candidat be ny tanàna ny IRD tany Tomasina sa tsy mahazo manao politika koa raha matao Sofia Ratsiraka ka rehefa zanaky nga Marc Ravalomanana avy izy androany de olana izany afantatritsika fa rapitsy raha afaka pitsy koa zanaky ny filoham-perinasa am'izao fotoana zao mety hanao politika nge raha tsy hoe avadika ho lalàna le izy hoe tsy azo ny zanaky ny filoham-pirenena atao ny mirotsaka any amin'ny tontolo politika eo tsika manaiky am'izay fotoana zay fa raha tsy misy zay lalàna zay tsisy mandrara ny fafahany zanaky ny filoham-pirenena irotsaka ary tsy aty amintsika rery misy an'izany hatrany ampitan-dranomasina ao Afrika misy an'izany resaka ny raha mamahivaitsika milohan'izay maranako anazy ny vahoaka ankehitriny asa raha mandinika anao amin'ny mampanao gazety sy amin'ny mampanao politika ihany koa ohatry ny efa manomboka leo an'ity ady eo amin'ny Marc Ravalomanana sy André Rajoelina ty zay efa hiditra amin'ny faraky amby 10 taona angamba antsika zao raha tsy diso tsy haiko ny filoha teo aloha Ravalomanana sy filoha teo aloha Ratsiraka za efa ho 20 taona asa raha kisy teraka tamin'izany efa mifidy aloha zany tsika mifampiresaka zao Andriamatoa Solombavam-bahoaka ny Madagasikara tsy fotoana ave zao tokony hakan'ireto dinosaure politika zay nambarako teo reo makaina am'izay fa mba miditra amin'ny releve am'izay tsika am'izao fotoana zao ny filoha mpitarika ny team rahateo efa nanika ny faraky amby 70 taonany ao anatin'ny zany rehetrarehetra zany sa hoe tsy maintsy mila an'ilay anarandray foana no ety mangatabady zany tsika ny tsy fisian'ny relève teto Madagasikara dia tarazo napetraky ny tsy fisian'ny sekoly politika Gasikara tamin'ny andro ny amiral Didier Ratsiraka dia nilazaina fa tsy misy ny fahalalana fa zany efa dia samy teny aminao
fa tamin'ny andro ny amiral Didier Ratsiraka tamin'ny Repoblika faharoa no nisy ny fitezana politika tsara indrindra teto Madagasikara. Ame ohatra akaika nisy ny mandatezana tamin'izany fotoana zany ny vondrona n'ireo mpanao politika mpitarika antoko MFM manandafy Rakotondrina zao ohatra CSR, ny KFM Gisela Rabesala, Andriamanjato Richard, Ratsifera Arsène tao anatin'izany, ny Taty Monima tao anatin'izany, ny Vonjy tsy mivaky Docteur Razanabahiny Marojama Jérôme tao anatin'ireny. Ny zava-dehibe tamin'izany fotoana zany dia inona? Ny Arema nanana birao ny Arema. Teo Mbotsoroatra teo birao ny Arema. Ny MFM nanana birao ny MFM. Ny rantsa mankaiky ny MFM tamin'izany fotoana zany dia saika ireo fonctionnaire nareo mpampianatra tany anatin'ny sekoly ary mpampianatra ireo taranja atao hoe sangany nianaka eraky Madagasikara nge ny MFM. Za tamin'ny fahakeloko Gasikara tany Betroka ny Tuileries any Atsimo any zany tany agny mbola kely. Fa mpampianatra na zay na hoe enjana tao anatin'ny lycée Tsiebo Calvin tamin'izany ny anarako MFM daholo. Na mpampianatra taranja malagasy io, na taranja tatara io, tadjefi moa izy tamin'izany satria mbola fangarongaro teo fanagasiana sy ny any. Ny mpampianatra fizika, matematika, reo ny science, reo dia saika ny filozofia MFM daholo reo. Ary reo rehefa tonga ny fotoana anankiray dia mitaiza mampianatra hira, mampianatra hika, mampianatra foto-kevitra MFM, mampianatra lalam-panorenana. Nisy fitezana ara-politika zany teto. Fa rehefa niditsika tany amin'ny Repoblika fahatelo, simba le fitezana ara-politika na ny anarana mpanao politika ary tsy de referitsony. Tamin'izany ingenao rofina misobika mihitsy ny anarana mpanao politika. Ary ny mpanao politika tamin'izany fotoana zany Gasikara dia tsotra mihitsy saika tsy hoe olona mpandrarano mpanao politika fa olona avaram-pianarana, olona manana maizy azy, dokotera, pasteur, mpampianatra, sisa. Zay ny mpanao politika tamin'izany. Fa amin'izao fotoana zao ianao artiste ianao, bebe mpafantatra ianao, malazalaza ianao candidat-nay. Na masaka raha-potikevitra ianao na tsy masaka raha-potikevitra dia ianao ny mpanao politika androany. Satria manino? Ianao ny manana ny laza fantatry ny olona. Mpandraraha ianao, manana ny ty, misy oety manana. Ianao ny candidat-nay androany. Satria manino? Ianao ny manana tolotra, le vahoaka lasa zatra an'izany, tsy taizainao ara-potikevitra tsony. Fa t-shirt, le t-shirt nylon reny, zarazaraina partout, lambahoany, baolina, sisisisa. Zany ny entinao mandresy lahatra n'le vahoaka fa tsy taizainao le vahoaka hoe foto-kevitra. Taminao androtsaka ve tsy nampiasa an'izany Tsy zara mahazo manontany eny Ambatondrazaka ianao. Za sady tsy nitondra artiste Gasikara. Fa raha doboko zany tsisy artiste, zany artiste nijerena teo. Za tsy nitondra artiste. Efa nandresy vao nampifalifaly an'le vahoaka nitondra artiste fa iavy silany entiko zany. Fa nandritra amin'ny fampielezan-kevitra sady tsy nizara hoe ty baolina, ty maillot, ty vola, tsy nanao an'izany. Fa foto-kevitra ny entinao. Zay zany mahatonga an'le ataoko hoe olana teo amin'ny fifandimbiasana satria arina mahatonga an'io tsy fisiny relève io. Ary ny grave dia ity, rehefa nanomboka tamin'ny Repoblika fahatelo ny nakaty tafiditra tao anatin'ny fanaovana politika ny mpandraraha dia nahazo vahana ny fanomezana tombon-dahany ny namana, ny akamakamo, ny fehy fandrarana. Dia inona ny dikan'izay? Rehefa eo ampitonany Gasikara, raha tsika senao mpinamana dia mahazo vahany delona kely. Nonga ntsika senao, misy olona hafa indray tonga eto mitondra, enjehany delona kely, enjehana Gasikara. Itsika zany ny tokony ho relève rehefa ohatra ka tsy ao anatin'ny fanjakana tsika dia tokony any amin'ny fanoherana manohitra an'le fanjakana zay mitondra. Tsy afaka manohitra tsika fa manidina, enjehana mihitsy ho adoboka any am-ponja dia inany ataontsika rehefa avy eo exilé tsika. Teo ange ny olany lasa mifanenjika amin'izay dia le olona tokony ho relève mitsoka any an-dafy daholo. Jereo fa any an-dafy any misy mpanao politika enjana be da be amintsika amin'ny teny zao. Nisy le voenjika tany aloha, nisy voenjika taty rindrina, ary nisy voenjika amin'izao tsika amin'ny teny zao. Noho ninona? Ny olona tsy fitovim-pijery ara-politika. Ahoana moa nisy ny relève eto Gasikara? Dia iteny ianao androany tsy ilaina le dinosaure. Manana niza ary ianao sady hafa nge ny antoko manana anarana vao misondrotra amin'izao fotoana izao. Ary anontania hoe nitaizaina tamin'ny foto-kevitra tao amin'ny antoko ve reo olona reo? Ameo ana hoe ty misy antoko anankiray manana olom-boafidy,
nitezaina atao am'le antokatramo zay ve io olom-bo fidiny io na faravaratsy raha tsy nitezaina atao am'le antoko nitezaina tamin'ny politika nandritra amin'ny firy taona io olom-bo fidiny io fa raha tsy artiste io de mpandra de olona fatapatatra tany io de reny lasa candidat raha tsy zay avy tato a nalaina nanatevina nakato zay ngele izy mazava tsara zay farany gamany sisa satria ohatra miresaky ianao de mahatsiaro an'izay le hoe politique sy ny etique zay a tsy zay tsy nalalana zany hoe dio anampanao gazety fidèle sy lalatina raha kotondra zafy zany tianao mihitsy no miresaka ny sy lalatina tsy maintsy resaka le satria tsy olana fa le fa zava-dehibe zao ny zavatra misy a miray zao mpanohana mafatrapo fanjakana mahasoterana ministre ny serasera ndraindray mpanohatra mafana fo miandraikitra ny serasera ty amin'ny ankilany a inona ny zavatra tiako atongavana so de mba manao vazaha-mody miady nareo amitsika miresaky zao io a ka ny timma ihany no IRD zany a ao anatin'izay le etika mantsy nyresanao de tsaroko le izy fa tsy hoe tiako le izy miresaka an'le izy tsara zany fanontanianao zany gasikara tsy hoe le tsara miala ilany zay ty any efa miala ilany manko ny mpamaly fanontaniana de sotranao nametraka amin'ny fanontaniana fa tsy zay fa misy zavatra tiako tenenina mihitsy ao anatin'izay ty le zavatra tiako tenenina tamin'ny fifidianana filohan'ny repoblika eo am'le fanaovantsika politika maloto dia mamoronytsika fa tsy nilavany tsy milaza zava-misy zaho anatin'ny fanaova gazety atao gasikara alaiko aloha le feo an'le olona teneniko a alefako de hoentiko ny hevitra rehefa avy eo manazava an'iny mba entiko tenenina tia miprofo marina am'izany zavatra teneniko zany rehefa nanaiky ny fandresena Andriamatoandro Rajoelina ny président Marc Ravalomanana de inona zavatra ny tenenina nisy dila tany e nisy fanarahana ambadika io e mipepona tamin'izay mihitsy ny lohan'ny mpikatroka tiako Madagasikara sosony tapondrany daholo marina ve zany dila kely fa président keo nika nanao dila tamin'Andriamatoandro Rajoelina mihitsy natonga anazy nanaiky an'io fandresena io fa tsika nge olona mandresy de manino tsika manaiky resy fa président Marc Ravalomanana nangina tsy namaly an'izay fa hozy izy hoe raha mbola misy koa ny farany le farany eto le farany ao anatin'ny baiboly a le any am'le hoe fifarana zao tontolo zao mihitsy fa tsy hoe le farany rapitso misy hoe eto ny fin miakatra ny soratra tsy zay raha mbola misy koa farany a de tsy foana tsy akory ny fanantenana androany tsika mahita an'izay proof zay hoe raha mbola misy koa farany a tsy foana tsy akory ny fanantenana zay satria manino raha nosorapetaka tamin'izay fotoan'izay fa hoe nanao dila tamin'ny andro Rajoelina ny président Marc Ravalomanana androany ny orinasa enjehany ty fitondram-panjakana andro Rajoelina ty dia tiko triple zay makaka ny marina ny Marc Ravalomanana ihany keo anatiny sarotra aminao zany ny analany zany hoe tsy misy anarana Marc Ravalomanana ao anatiny ny MBS sarotra aminao ny analany zany hoe tsy misy anarana Marc Ravalomanana ka raha olona ny dila izy ohatra zay ve zava-misy androany heritaona sy tapany tondrany le mpitondra le olona nanaiky anao ekena ary fa de lany tokoa ianao hoeto ary le firenena nitsofo ny rano ianao na anatrika ny fametrahanao samboady izy miarany sakafo de androany a zay zava-misy de nanao dila ve zany ty teny amiko ndray ianao androany hoe fa za mody miady ndraiky koa de le kely sy lalatina rakotondra zafy andria tonga arivo de ozy izy aminao hoe alo ndray andeo alolo andeo ny tantary tsy vitanareo eo fa za politika mihevitra no tsy mitovy safidy ao mamaritra ny anjara izy ny safidy iverina iaraka amin'Andriamatoandro Rajoelina de lasa ministre ny serasera zay ny anjarany za misafidy iaraka amin'Andriamatoa Marc Ravalomanana sy ny tiako Madagasikara satria zay ny naresy lahatra ana de lasa solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tany amin'ny distrikany Ambatondrazaka zay ny anjarako zava aminao tsara le izy ary ny fampidirana an'izay ao anatiny eva za mody miady sao de mbola isy tendray reo aveo ndray hoe sao de gasy mody miavana ndray koa ary nareo satria azo tenenina daholo ke zany na ataonao fa za mody miady na gasy mody miavana inary inona ny zavatra mitranga eto amin'ny firenena manao fanambaranana ny antopolitika vitsivitsy eo ihany koa ny ataontsika hoe collectif des parlementaires asa tsy haiko ianao ve ao anatin'ilo collectif des parlementaires io aloha manoloana ny ataontsika hoe tsy fanaran-dalàna eto ka ty resaka lalàna kely hoe amin'ny mampanohatra anareo zay manizingizina fa tsy manaja lalàna zao fitondrano zao a manoloana ny fikasana ny atao hoe fandravana ny antemerandolona ray miroso makany amin'ny fifidianana zany faraky amby folo ny volana décembre dia misy ny fanapana no entin'ny ACC zay ambara fa tsy manara-dalàna genie ihany koa tsy manara-dalàna azony fidèle raha zara-pera avoaka ve hoe inona tokoa lay lalàna
izay tsy voaja an'izao fitondrano zao ary raha sitraka tompoko. Anao ngamba iverena kely fotsiny le tari am'le resaka hoe vomiera CMP isasana ifanapana vomiera ikambanana isasana. Io zany dia teraka taty aoriana n'ilay fahakaniny filohan'ny repoblika itsy volana. Inona ny sary mivoaka? Tapitra ny mandahan'le anteny miram-pirenena teo aloha. De ny faranana le izy azo nataony nampitoy an'iny hoe mitoizana le izy zany hoe satria mbola misy zavatra ohatran'izao fanomanana fifidianana sisisa de aloha ary toizantsika kely le mandaa de alefantsika fifidianana de eto izy ny tapitra. Fa ny safidy ny mpitondra tamin'izany fotoana zany hoe ndao ary faranantsika lay mandahan'ny anteny miram-pirenena tamin'le farany teo. Dia nanapa-kevitra hoe am'izao ndray ny daty ny fifidianana taty volana May ny daty ny fifidianana solombavambahoaka vaovao. Misy banga zany eo anelanelany. De ny zavatra nisy nandray an'le itsy volana le filohan'ny repoblika. Nekeny anteny miarandoha olona ke ny andraisan'le filohan'ny repoblika itsy volany. Manaraka tsara ianao. Noho izany ny anteny miarandoha olona zany dia nisokatra tany amin'ilay fahefana mpanatateraka hoe ekena ary fomena anareo lay fafana manao an'izay tamin'izay fotoan'izay. De inona ny setrin'izay? Ravana ianareo. Jereo tsara. Ianao manko miteny le mpivadibadika sisa tsy azo antoka zay aloha sary ray zay. Rehefa niraisina le itsy volana de ny lalàna no mametraka hoe mila atao ratification eny anivony anteny miram-pirenena reo itsy volan'ireo rehefa mitoetra ilay anteny mera vaovao. Tonga ary le anteny miram-pirenena vaovao. Tsy nalefa an'zareo teny angely izy. Nisy fivoriana ara-potoana zay, nisy session spéciale aloha zay taty amin'ny volana Jolay. De aveo nisy fivoriana ara-potoana andre mandeha. Fivoriana ara-potoana faharoa zany raha le filarany. Fa tsy nandalo tao io. De nampatsiahany io ny anteny miarandoha olona hoe le itsy volany raisinareo hoe tompoko fa maninona kay no tsy atao lay ratification. De rehefa nalefa le izy maro anisa moa zany ny IRD ao anivony anteny miram-pirenena mandalo ohatran'ny taratasy mipositra fotsiny le izy tonga tary amin'ny anteny miarandoha olona na itsiny tao amin'ny anteny miarandoha olona hoe ity 2020-001 ity kosa tsy mety satria lalàna anankiray mibaby itsy volana anankitelo samy hafa. De tao anatin'izay zany no mipetraka le disadisa dia rehefa nivezivezy teo le izy de nanapa-kevitra zany andao tsika hanangana an'ilay commission mixte paritaire vomiera imbonana isasana. Fito avy ato amin'ny solombavambahoaka, fito avy ato amin'ny anteny miarandoha olona. Rehefa natao io dia ny taty amin'ny fitondram-panjakana de eo le letrezana ny tonga hoe manosika fotsiny am'le hoe andao atao izay atongan'io hoe tsy mitovy hevitra ilay anteny mera rotota de mifarana any amin'ny anteny merany anteny miram-pirenena ilay rara. De nitereko masaka ohatran'ny voalobojazy zavatra zay. Ianao tao anatin'le CMP tao anatiny fantatrao fa nisy solombavambahoaka nivoaka tamin'ny fivorianareo. Azo iverana mbola misy marimaritra iraisana ve zany? Rasolo. Za tao anatiny ary tiny tsy fantatrao. Rehefa mafy ny adihevitra ny sitona 10 minitra nge zay. Sao ao anatin'le membre ny CMP tsy hoe noho ny fitiavan'ny fitondram-panjakana na fa noho zay le fitsipika anatin'ny feo hoe ny vondrona parlementaire ao anatin'lay anteny miram-pirenena no mandrafitra n'ilay CMP. Misy GPR misy IRD misy TIM. Dimy tamin'io IRD, ray GPR, ray TIM. Sasany araky ny lalàna ny mahatonga anampikambana ao anatin'ilay CMP. Fa tsy zany angataka. De zao rehefa nisitony zay de nanao dinikasa. Ny samy solombavambahoaka tsisy idiran'ny sénateur teo. De inona ary ny atao reo avy eo? De ho nangataka ny tao anatin'le membre 420 membre nangataka hoe aleo ny honorable Idéalson no hitondra ny tenitsika. Ary mamarana azy ny honorable Amadamady amma
président CMP-ny anteny miara-pirenena azy tena mpitsidika hoe raha misy zavatra hafa misy dona hafa ao amby zao dia inona no atao tadidiko tsara ny filohan'ny vondrana parlementaire IRD nanao fanamarena misy mamarina anazy zany teny honorable zany izy fa tsy nalefa teo zay zavatra nyteneniko zay hoe tokony diniana zany raha ohatra ka akoatran'izay le hoe miteny ny solotenatsika zay mamarana ny président CMP avy any amin'ny teny miara-pirenena dia tsy mieritreritsika sao dia misy zavatra hafa fa dia hoe tsisy mahazo miteny fotsiny afa reo zany sisa miteny farany dia natsofoko le hevitro tsy nisy namaly tazomiko ny hevitro miverina tany anatin'ny efitrano fivoriana zay rehefa tonga tao miteny tokoa ny mpitondra teny zay efa nikendrehetra zany tsy nametraka olana mihitsy hoe tsy mametraka olana hoe ahoana ekendrehetra ve ozy izy no honorable idéal so zany hitondra tenitsika tsy mametraka olana amin'izany aza nandeha le izy miteny izy tapitra miteny koa ny filohan'ny CMP avy any amin'ny teny miara-pirenena dia zao ny zavatra tsara ho fantatry ny mpanaraka atsika gasikara dia hoe rehefa tapitra zany ny an'ireo roa reo tsy tokony misy miteny tsony avy atao aminay avy ato amin'ny teny miara-pirenena zava-nisy nefa dia ity nandray fitenenana daholo ndray le solombaboaka hafa koatra an'ireo roa reo dia nangataka fitenenana dia nanao zay fanamarena zay mihitsy hoe ko satria ho miteny daholo nareo rehetra dia mba hiteny koa za satria fafanarana zany tsisy miteny tsony atao anatin'le nisitona 10 minitra tsisy miteny to satria raha mivaliana le fanontaniako dia hoe raha misy parametra hafa mivoaka eo dia mivoaka ny efitrano tsika dia mety namaly na nety niteny na nety nanaiky fa tsy navoaka atao amin'le fisotonana nandritra 10 minitra zay parametra anankiray zay rehefa tsy naresy lahatra n'lay namana sombamboaka atao anatin'le CMP sasan'lay zavatra nydikevitra niaraka tamin'lay olona dia nanapa-kevitra zareo hivoaka zahay nefa tsy nanapa-kevitra hoe rehefa tsy misy mamatra dia mivoaka tsika tsisy fanapahana zany tsy vo miteny zay ohatra ka niteny nisy fanapahana zany tao amin'le zay sitona 10 minitra fa tsisy an'izany tao izany samy tompona andraikitra samy tsarainy tantara ny zavatra ny dikevitra teny hoe gasikara dia hoe itsika ato anatin'ity CMP ty dia tsy maefa hamoaka rijateny amin'ity zavatra ampanaovina antsika ty satria lay FDB ijoroan'le CMP mihitsy no tsy misy ao anatin'le izy zany hoe sarisary sy katsikatsi politika fotsiny zany nananganana an'le CMP ve raha ny satria zao ny antony le lalàna ratification ny ratification gasikara tsisy hoe edikevitra io dia hovana ny andininy zao na amboarina reny tsy azo kitiany io fa na eo atao oui na eo atao non noho izany a lay CMP miato pisiny dia mamoaka rijateny ray ikambana n'lay anteny miara-rotota nefa tsy afaka manao zay noho le ma ratification anazy dia zay ny adikevitra hoe tsy mahevitsika amin'io amiko tsisy mahadiso an'izany ahoana nivoaka ny trano tsy mahefy zahay amin'izy satria le fotikevy-dehibe ijoroan'le CMP mihitsy any voadingana saingy sokatsinjareo fa tsy mahasolo tena ny anteny miara-pirenena sisanareo zay tafavela tao anatiny tao tsy marina zany le CMP nge iarahan'le anteny miara-rotota fa tsy hoe CMP ny anteny miara-pirenena CMP ny anteny miara-dolona fotsiny io e fa le CMP zay ma commission mixte paritaire nazy mixte midika mixte zany fangaro nareo le ambiny tao zany mahasolo tena ny anteny miara-pirenena fa manina tsy asolo tena ao anatin'ny anteny miara fomba fiasa gasikara dia zao rehefa mandeha ny fivoriana ka mbola eo ny mpitarika na misy mivoaka ny efitra azy dia zay mijanona ao anatin'ny efitra manapaka tamin'ny fanendrena ny solotena ny anteny miara-pirenena teny anivo ny ACJ nivoaka ny trano tompoko ny député GPR sy ny député TIM fa zay ve nidika hoe tsy nisy solotena ny anteny miara-pirenena ka any amin'ny ACJ misy rahantsika malala iza daholo reo olona reo zay nefa mivoaka ny trano fa nitoy le fivoriana dia misy zavatra tapaka atsy hoe rehefa mivoaka ny trano anao dia tsy zavatra fa zay zavatra zay le fandika-andalana apetrakantsika hoe rehefa amin'iza dia mety le hoe raha misy mivoaka ny trano dia mitoy ny fivoriana dia rehefa amin'iza indray a no tsy mety rehefa misy mivoaka ny trano fa tsy maintsy zay mivoaka ny trano reny tompony marina na tiana na tsy tiana nandeha teny aminareo nareo ny tompony teny farany na nle izy tompony teny farany iny efa letrezany iny gasikara satria zao ny antony tiange rehefa mivory ao anatin'le CMP misy teknisianny anteny miara-rotota manatrika eo e mandray antsoratra ny zavatra zay mivoriana teo e reo nga mivoaka reo ke tsy mivoaka fa niasa teo izy
fatany inona zavatra ny afara tao dia manina moa ny hevitry ny anteny mera-pirenena ihany ny akan'le prime ministre an'ilay fanapa-kevitra nantefan'le taratasy tena anivy ny anteny mera-pirenena fa nanina raha niandry izy hoe inona le tapaka farany tao nisy solombavam-bahoaka tao nisy loolona zany solombavam-bahoaka tao ary zany solombavam-bahoaka fe solombavam-bahoaka fotsiny tao fa ho an'io CMP za vice président vice président le CMP ny anteny mera-pirenena zany hoe zany akoatra maha solombavam-bahoaka anao anaty izy vice président za de tsy considérenao zany zay zay le mapotika an'le fanaovana politika eto Madagasikara le toetsaina ohatra zay le manao didiko fe lehibe le manery fotsiny satria anao fa efanam-panatanteraka de tsy jerenao mirafitra afa mana maizy azy akoatra anao koa fa de terena ho any amin'ny tombontsoanao le izy zay zavatra zay le mahadiso eto amin'ity firenena de faran'ny olona miteny hoe leo politique zay fa za de manentana ny olona hoe aza leo politique zay fa fantaro ny fomba fanaovan'ny olona politika mba tsy nananao amboniny ntsony amin'ny manaraka hoe reo olona reo rehefa mahazo fanjakana dia mpanao letrezany zay fandikana lalana raha izay nambaranao fa azonao ambara ihany koa ary ve ny antony mahatonga ny hoe fandikan-dalàna zay noentina ny tsonina ny mpifidy vaventy zany ao anatin'ity fividianana zay kasaina ho ataony faraky ambin'ny folo ny volana décembre ty zareo ihany ake de fa manao an'le izy gasikara hoe tsy mety zany zavatra zany andao ataontsika indray ary nandeha teny anivony anteny mera-pirenena indray le izy hoe teny zany ny tompony teny farany rehefa alefany fitsarana avy mbola lampandrena ndray izy de misy ny fanteny zay teto aminao Andriamatoa Rivorakoto vao filohan'ny teny merandolona inona zany namaiky an'ny fitsarana avy mbola lampandrenana zay itsikitsika ivavahana raha resaka lalàna zany anara zany hoe fitsarana avo momba ny lampandrenana tsy tsara toerana moetra ny avo ahita ny aty volany rehetrarehetra sy zavatra bingo ao anatiny zany fandraisana fanapa-kevitra zavatra mbola any ambony braon'ny olona ianao efa manendy aty hoe masaka hay le izy anao afa voendy koa le valala mbola ry amin'ny braon'ny olona ry valala inona zany le nendasinao iny mandika lalàna koa ve zany ny assise raha ny hevitry Fidèle mazava ho azy zay nge le olana eto amintsika raha izay milalam-pandrenana mametraka tsara mazava ny fomba fametrahana zany hoe anteny merandolona zany hoe ahoana fifidianana ny mpikambana ao anatin'ny anteny merandolona faritana lalam-pandrenana nge zany de lalam-pandrenana teny hoe misy lalàna fehizoro akana lalàna fehizoro mamaritra an'izay de misy le lalàna fehizoro efa vakina Andriamatoa Rivorakoto vao teto aminareo le 2005 007 zay raha tsy diso iny lalàna iny iny 2015 007 iny no mitondra le izy iny lalàna fehizoro iny any amin'ny andininy fa valopolo no mamaritra an'izay rehetrarehetra zay de maninona ary ny tsy arahany miteny tsara eo anatiny ao hoe mila olom-boafidy eo afaritany efa misy ary ve zay afaritany avy am'izay mihitsy misy ve zany tsika valiko ianao am'izay gasikara ary reto sénateur reto sénateur am'izao fotoana reto zao koa ve ny fidiny zany zay mihitsy le faritany lalàna fehizoro zay le 2015 007 teny eny koa hoe tamin'ny fotoana nametrahana ny reto teny merandolo reto ihany no exception fanehoarinan'io fanehoarinan'io zany de manaraka an'le fitsipy-dalao voasoratra ao anatiny hoe filohan'ny faritany filohan'ny faritra ny mpanolo-tsaina paritany ny mpanolo-tsaina paritra ny ragovantsika am'izao hoe mandidy manapaka anjambany fotsiny fa mandika lalàna koa ary na fampiasana ny tetiboly tsisy mpanolo-tsaina paritra koa ary izy olom-boateny fa tsy olom-boafidy de zao rehefa tsy mipetraka zany reo de tsy ampy lay mpifidy vaventy le fandravana an'le anteny merandolona tsy hoe androany le fitondram-panjakana any rajoelona ny eritreritra anao an'izany inona kay zany nanakana anao sady hoe tena tsy mahay mamaky lalàna mihitsy ve tsy inoko ny ao anatin'izao fanjakana zao misy mpahay lalàna be da be ao tsy inoko hoe tsy hay amaky an'izany reo fa ny tena marina eto no mitondra le firenena eo tendrokorona ay anao zao tsika eo mamoriporina kely vetivety eo ay gasikara tokony ihany mba marina kely vetivety eo araka de zavatra misy eo zany ny amoronana an'le izy de tereko masaka oatra voalobo-jaza fotsiny fa tsy hoe
araka le teny vahiny manao zao hoe gouverner c'est prévoir. Averika an'ilay fantanina misy ve zany tsika ireo ka Eo tsisy sika mankotsika mifampiresaka zao. Zay le mahatonga ana miteny hoe fangahando any izy nafantatra fa ho tapitra mandany ny teny merandoolona. Vao teo fidirana izy dia efa fantatra hoe tapitra ry amin'ny raika amby roapolo sy roa arivo ny mandany reto. Ary izy efa nieritreritra ny andravany reo e. Dia zao le mandat io ange zengy ohatra ny mandat ny sombam-bahoaka teo ihany io moa zavatra natao. Raha ohatra ka ny faranany le mandat tsy tonga dia teoneona izy dia nanao fifidianana sombam-bahoaka fa vida teo aloha ny teny mera-pirenena. Dia zay vao nandeha ny fifidianana inona manakana anazy faranana le mandat dia mandeha ohatra n'le teo koa. Tsy hoe rehefa tsisy ny teny meran-dolona dia tsy afaka mivorona teny mera-pirenena. Inona zany sosikevitrao mila fenona le mpifidy rehetrarehetra voarafitsy ny lalàna gasikara fa tsy hoe mila fenona miandry ve tsika sa hoe ahoana zany razazany ny antaninao. Dia hoy zay hoe mandeha ny mandany anteny meran-dolona trany amin'ny ataperany fantatra hoe eto ny daty matapitra anazy manomany ianao ny famenona an'ireo mpifidy vavety takiny ny lalàna. Raha ohatra ka mbola tsy vita zay dia tsisy aloha io lola ke nisy fotoana tsika tsy nanana lola nandritra ny firy taona nanino tsy nandeha ve ny firenena mikatsy ve ny firenena azo atao tsara zany. Eo aloha teny mera-pirenena mandeha le firenena tsy misy anteny meran-dola aloha fa manao an'ireo fifidiananareo ianao vita reo fifidiananareo a mifidy loolona amin'izay ianao. Inona ny olana sombam-bahoaka ary tsy nisy nandritra ny firy volana nakahitsy volana ianao mitondràna an'le firenena. Dia neke zany le firenena efa tsy nisy sombam-bahoaka. Tadia volana menga tsika vao mifidy volana jolay vao nisy sombam-bahoaka lany any tsika vao nanao session spéciale. Inona ny olana tsy nandeha firenena teto firy volana zay ny tsy nisy iny sombam-bahoaka zay. Dia ohatr'izay koa mandra-pisiny lay fafana manao le fifidianana le teny meran-dolona dia mandeha hitapitra mandany a dia mandeha aloha tsika banga kely rehefa velo zay misy le izy ohatra ny tamin'ny teny mera-pirenena fa reto olona reto gasikara dia tsotra zavatra ambarako anao. Raha omenao option anankiroa izy hoe ty a ty be izy amin'ireo sarotra dia le sarotra ny raisiny zay foana ny andreo rehefa mandefa navake fa ty menao ty tsotsotra kokoa option A le compliqué be mety aminay. Raha menao azy re be ny tsotra kokoa le a compliqué mety aminay. Zay ny fahazaran'ireo mpitondra amin'izao fotoana zao satria maninona olona tsy ny manaka fandaka ina moa hitondra firenena reo tsy niomana fa ny olona niomana hitondra firenena zany gasikara aty amin'ny taona maro aty aloana dia efa fantatra hoe zao ny ataonay rehefa tonga amin'io toerana io zay. Inatra mandeha ihany tsika ao anatin'izany fa ny resaka malaza mantsy amin'izao fotoana zao ihany koa dia ohatrany hoe hisy tanin'ny mpanohitra tsy handray anjara zany amin'ilay fifidianana amin'ny teny meran-dolona iokinasa ho amin'ny fairaka amby folo volana desambra io mazava le position ny mpanohitra fa tsy matoky an'le ACC izy tsy matoky an'le CNI ihany koa. Inona ny tenenako an'izany nisy an'iny fanambarana izay mivomivoaka fakomaly izy inona asa oviana androm-panjakana nefa an'ireo resahantsika ireo ka ny fantaniko dia hoe volenareo ve zany lay crise institutionnelle eto Madagasikara amin'ny mampanohatra amin'ny team io resahako eo. Team ngano ny teny nisy doublon valio aloha team aveno ny teny nanamarina fa misy ny doublon tao amin'ny CNI tao amin'ny lisy fifidianana. Raha team no ny teny nanamarina an'izay dia tizako le fantaninao amin'izay amin'le resaka team fa ny olona ny teny misy ny doublon nge ka piasa tao anivony vao miara-maleo tena misahana fifidianana tompona ndraikitra ambony tao filoha lefitry ny CNI no ny teny ampahabe maso fatapoko fatapirenena fa misy doublon. Ahoana moa ny inonao tsony ny zavatra ho ataon'izany nefa mbola tsy mazava hoe aizany ny hafaran'le doublon. Say tsy ambiky mikipy foantsika zany isaky zay mahatsara. Raha ohatra ka diso ndray mandeha anao gasikara mety tsy fahafantarana zany. Diso fanondroany mety hoe fanadinoana fa raha diso fanotelony ianao efa adalàna kosa zany. Dia eto zany dia mametraka hoe ianao mandeha fiara miara-miaingytsika ohatra eo Vasakosy ohatra mandeha amin'ny lalam-pirenena fahaefatra na lalam-pirenena faharoa na ho any amin'ny lalam-pirenena fahafito tonga any amin'ny ataoko hoe 50 kilometatra dao atao any amin'ny lalam-pirenena fahafito tsika tonga eo Fianaratsoa napa-kevitra le mpamily hoe janona kely tsika fa mibarakely vetivety
de nidina daholo mpandeha olombelo tsy akoho misotro izy miara mahita le atsy ange le chauffeur misotro toky jama mihitsy ny ao riariariariaria tsisy miteny tsika hoe orga mpamily anao nge mbola hitoro tobila fa mbamoramora anao amty galeko anao ty fa samy mijery fotsiny mamitampina izy mivoaka avy ao miditra eo amin'ny direction izy tena vembena mipetraka amin'ny direction ny ray tomobile ve de hoe ao ve mikara de niakatra daholo tsisy anankiray nitsangana eo nga chauffeur aloha anao a mena toerany eto amin'ny toerany tirangaty fitiranamany ty mahay mitondra fiarakodia aloha entin'le fiara mba ho tombotsony haitsika rehetrarehetra ato anatin'ity fiara ty a na ny anao koa ary fa navelanareo nitondra le fiara izy navelatsika izy zany io mandeha tsika gaga ve anao raha ohatra ka afaka 5 kilometre 10 kilometre miala an'le tanàna teo a varina ny akady le tomobile izy anomenao tsiny le mpivarotra galeko atariva le chauffeur mamitampina ve mécanique tomobile ve sa ianao le tsy nandray andraikitra ny teny anazy hoe sa ianao eto noho izany rehefa mahita ianao zavatra tsy mety rehefa miopapana manana didy anao firenenao ary zay le teneniko anao gasikara za ho anompony tanyrazako ny mahatonga ana manao politika tsangany ianao miteny mitondra anao sosikevitra manazava ianao zavatra tsy mety miteny ianao zavatra tsy mety fa amin'ny fanaovana politika eto Madagasikara ny fitenenanao zavatra tsy mety a de midika hoe fanenjehana zay mahatonga anareo miteny hoe ianao tena mpanenjika mihitsy am'ty fidinany ty izy olona tsy mpanao samy mety raha ko enjeko ahoany raha ohatra ka samy azakazaka zay izy mety anenjika anavy any ireny tsy tratra mihitsy raha azakazaka mitapatapa foana ianao misy mino nefa ny ve nareo anatin'le izy a raha ohatra ihany koa tsy embotra mihitsy ny fanjakana ao anatin'ntsika mifampiresaka zao makasika nyty rarahana fifidianana sy ny 11 décembre ty a de ahoana zany inona no ataonareo aloha zaho tonga teto am'ty fandarana ty ianao mihitsy no miteny ana be da be ny olona manao commentaire nyty zavatra oarahana androany arivo ty misy mianao am'zany sa tsisy meno raha olona tsisy meno gasikara tsisy olona manao commentaire be da be ny Real TV hoe delona kely mivahiny ao misy dikany zany tsy rearea zany a fa mpanetretena le fanjakana resana mantsy ho antaniko le fanjakana iny io le olona mitantana am'izao fotoana zao zay enjehanareo mino anareo mpanohatra ve izy ao anatin'izany ary mandray ohatra hoe raha ohatra izy ka tsy hainao anareo fa andeha ihany fifidianana de anao inona zany nareo zao zavatra teneniko ny gasikara tao anatin'ny tetezamita Andriamatoandro Rajoelina de niteny hoe amboariko ny kianja Rasolonjatovo fa rehefa tonga teo amin'ny fanjakana izy de zany no nampahatsiahana azy hoe mbola misy trosan'ny kianja Rasolonjatovo any aminao zay tsy vitanao tao amin'ny tetezamita hoe amboary ny kianja eo tao kianja manara-penitra am'izao fotoana zao tsika amboarina le kianja Rasolonjatovo miaino isa tsy miaino teneny hoe iza no niteny ny kianja Rasolonjatovo akotrako fantatry ny olona rehetra nanaovako an'izany hoe manainga zipo zany miaino isa tsy miaino fa androany miarainy 44 tsy mahatsiary tena homenatra ve anao zany zao makasika ny manainga zipo sy ny arainy 44 io fa ohatra ny efa vita izy zao am'izao fotoana zao ohatra ny efa vita raha ny fanambarany fanjakana aloha de vita le izy de sa hoe valifaly politika de noho ary le zavatra nyteneniko tao anatin'le vita le izy zany tsika mifampiresaka zao nanaovanao serasera nalaza tamy Facebook mihitsy miaino tsy menatra ve zany ianao anazy zany kay miaino anako to mafatany gazety aloha mijery ka mino anao fa mitombo ray zay nisy ampiana isy anao zay vita le izy ankehitriny zavy ny teny aza atao io zay le zavatra teneniko sady ny teny ozy izy nareo hoe ao anatin'ny efa-bolana io de vita efa 4 volana tsika androano a tapitra ny efa-bolana fa manino ty tsy vita tsy mbola ny teny mihitsy hoe aza atao ny arainy 44 na aza atao ny kianja Rasolonjatovo na aza atao ny manainga zipo fa reo mpitondro reo ihany no miteny hoe vitany ao anatin'ny efa-bolana io de efa niteny avo niteny izy vetivety nga zany efa-bolana zany monsieur le président fa raha tsy vitanareo anatin'ny efa-bolana io a manao selfie eo a amin'ny fa 4 volana febroary fety mpifankaty tsy vita ary le izy tamin'ny fa 4 volana febroary de nataoko le selfie satria zay ny teniko entiko ampatsiahiva anazy hoe le trosanareo tompoko aza mampanatena pokaty satria ty fitondram-panjakana ty de miteny anyty teny gasy zay tsy voafehany ty izahay dia miasa aloha vao mikabary midika an'izany gasikara de hoe ataonao aloha le asa
vita le asa kabary am'izay ianao fa zava-nisy ny kabary izy hoe efa-bolana anaovana an'io tsy vita atao anatin'ny efa-bolana le asa de avery koa amin'ny hoe disy le teninareo fa avitao le izy efa 8 volana mahery ake zao e fa tsy efa-bolana araka le nitenenina koa re mbola tsy vita hatramin'ny farany ake le manengaziko e nefa efa-bolana nyteneniny avereny ny feo gasikara fa misy an'izany eny e tsy zany no niteny an'izany zay le mahatonga na nyteny teo hoe zaho mba tsy tenenanareo le manenjika be fatany de alaiko mihitsy le feo de avery koa de amariniko zay le izy ka ny mampatsiahy mitondra tsikera tsy manenjika zany fa mampatsiahy anao ny adiditsy andraikitao enao de fa efanam-panatanteraka ary adininao fa za sady mpanao gazety no solombavam-bahoaka de anjarako ny manara-maso ny asany fa efanam-panatanteraka gasikara de ataoko ny asako eny ary ny vahiny teto moa araka nambaranao teo dia nitadidiko ny filohan'ny anteny merandolona rivorakoto vao nisy fanambarana roa lehibe tena andresany a voalohany dia mahakasika an'ity le hoe nisy nanao karazana trafikana fitaovam-piadiana teto a fonizy mbola intérim zany tao anatiny a ny faharoa le resaka hoe iny izay misy soratanana tompona andraikitra ambony eto amin'ny fitondrana sambotsoroa hatramin'ny teneniny teo fa manome baiko anagadrana olona anankiray zany amin'ilay taratasy zay navokany a zay tena samy manahirana avokoa zany mangina nefa anareo mahakasika an'izany zavatra zany a tsy mba misy karazana enquête parlementaire ve na sala am'izany a momba nytony fitaovam-piadiana tony a sy ny fanginanareo am'izao hoe tompona manome baiko anagadrana olona zao le fanginanay a renao fa le fanginan'le mpitondra tsy heninao mihitsy eo izaka ny tokony andraindraikitra voalohany manoloana an'izany satria ny teny le parlementaire nge le filohan'ny anteny merandolona amiteny iny inona zany zavatra tokony miainga voalohany le fahefanam-panatanteraka ny tsikerainy ny tokony mandray andraikitra vetivety hoe izy zany tato anatin'ny fiadidina repoblika nanao an'izany taratasy zany satria tsy mety zany natadidy tsara angamba anao gasikara fa ny tale général ny tahirom-bola mpanjakana rehefa nampindrana fiara ka nisy namoaka tamin'ny Facebook dia ny raisy ny fahefanam-panatanteraka ny araka tamin'ny vava ny fepetra voatsoka le tale général satria ve zany ny fidorana teo aloha nametraka le tale général de miasaingana le fahefanam-panatanteraka fa ity teneny ny filohana teny merandolo ity ao akaiky an'le fitondrana androany tsy heny mihitsy le izy hoe ny teneny zany ianao ve de mino fa tsy hen'ny fitonram-panjakana le fivahiny any n'Andriamatoa Rivorakoto vao teto aminao teto heniny fa mangina izy de zay koa teneniko anao hoe le fanginanay solombavam-bahoaka sy le anteny merandolona renao gasikara fa le fanginan'le fitondrana tsy heninao maninona tsy apetraka any am'le fitondrana izy hoe izy atao aminareo atao in'olona tenen'Andriamatoa Rivorakoto vao iny ary inona fepetrany raisinareo fanandrify am'izany izy atao aminareo nanao fanafarana an'izany fitaovam-piadiana zany ary inona fepetra raisinareo mikasika an'izany mangina ke le fitondram-panjakana fa tsy renareo koa gasikara tsy mipetraka amin'ny fanontaniana za de isan'ny nandray ny zavatra nytenenina Andriamatoa Rivorakoto vao iny tao anatin'ny fandamasolo zany vahiny keto de ianao zao aloha nanontaniako masy ao anatin'le izy Andriamatoa solombavam-bahoaka tsy androany ake misy mpitondra fanjakana na mpomba mpitondra fanjakana ny vahiny teto aminao teto azonao asaina koa nge zareo e asaondre mandeha ny tale général ny tetika asa filoha-pirenena zay ao anatin'ny fiadidina repoblika na tale anankiray hafa ao raha ohatra ka tsy mety aminao iny misy be dabe eo de apetrao fantany izy atao aminareo tao hoe iny voatondro iny amaliny azy satria any angely izy fa tsy aty aminay e eny ary mahakasika ny raharaha triple A fotsiny ndray mbavake satria fandresanao teo somary mahagaga ny maro fotsiny fangina ny filoha maro karavalomana mety hoe inona kay ny antony fanginany a mahakasika ny raharaha triple A sy ny Macron ny Tico zay mampiasoko aty manao tokony ho fantatrao zay ny professeur Zafy Albert zay tena mahafinaritra anahy mihitsy mampiasa anazy gasikara amiraly lealoha ime ny antony de tsotra ela anao ametraka fanontaniana aminahy raika be folo taona zay ty bipolarisena foana hoe adiny président Marc Ravalomanina sy Andry Rajoelina ty leo mihitsy ny olona zany zavatra napetrako tamiko teo rehefa tsy miditra am'le adina resaka akandasitra na resaka kanety ray le filoha Marc Ravalomanina ianao ndray nisikotra an'izy fa maninona ndray manginy président Marc Ravalomanina lojika ve zany fanginany zany ao anatin'le izy ve ina ihany karazana diversion ndray manko le valiteny hoentin'ny fidelana zaraperety inona ary mahatonga anao nametraka fanontaniana andrasan'ny olona satria raha ty koa maninona ny lasa raika ambe folo taona teorina mbola
Marc Ravalomanana sy Andra Rajoelina foana. Andriamatosy no mamboaka ianao ihany ny teny tefa tsy azo fafana ao anatin'ny tantaran'izany tiako zany ny anarany Andriamatao Ravalomanana tantarany MPS dia mba manontany olona efa manino na riziny tsy miteny ka rehefa tsy miteny izy zany dia tonga amin'ilay etaetanao ianao hoe tsy miditra tsony izy amin'ilay hoe akan-dasitra anao an'izay zavatra fa ametrao fanontaniana le mpitondra hoe nareo ohatra mbola tsy mahita olona anaovana tsy zay foana raha tsy Andriamatao Marc Ravalomanana dia mangina izy betabenga vao nisy fiarany doranareo zao tany le engin iny fa mangina président Marc ray aman-dreny iny gasikara ary tadidio fa kristianina iny ao anatin'ny finoana io dia misy an'izay hoe rehefa ohatra ka tsy mamaly ianao mangina ianao dia tsy ianao mamaly na lehibe aza ny olana hoentinao ny zavatra zakainao rehefa miorina tsara ny finoana gasikara ianao mangina Andriamanitra mahafantatra ny tokony atao. Milohan'ny dirantsika amin'ny toe-karena indray mbava fotsiny makasika ny valanaretana coronavirus Andriamatosy no mamoaka ny Madagasikara amy anara-pahasalamana atao ohatra ny rohitin'ilay fanjakana izy amintsika mifampiresaka zao ahoana nga no fahitanao an'izay le hoe état d'urgence zay mbola amitoy foana ray faharoa manao ihany koa mba fahitanao an'ity ady makasika ny valanaretana coronavirus ty toko. Ny fanjakana aloha zao fahitako azy rehefa resaka corona ny resahana za moa gaga ohatrany hoe tsy le filohan'ny repoblika indray no hiakatra rapitsy fa ohatrany olo kafa lao iny any izy ngamba rehefa tonga le tapabolana dia fa nandray re noteneniko hoe reandro mety efa mifarirotra ihany izy satria miakatra foana isa tapabolana tamin'ny voalohany moisaka eo foana aveo tsopahana tsy kelikely dia zao izy 20 andro le 10 andro ohatrany tena mavesatra satria mamorona zavatra ho tenenina foana ianao ary isaky miakatra eo ianao dia fahasarianana be ao anao le maneho hevitra zay le izy dia zao le resaka corona za zao androany mijery an'le tatitry le professeur mamia an'le taremarika amin'le isanjatony zaozaozony dia ny zavatra hitako teo mbola 100 ny taux de positivité amin'ny testa 100 mahery eo mbola misy 70 zany ny mahery eo zany ny vo an'le mitondra an'le tsy mikaretana raha testa 100 zany no ahitana an'izay taux de positivité 100 zay dia eritrereto raha mahavita testa ray alitsika anatin'ray andro fa tsy fakahitany na andao atao fotsiny ary hoe ny atsasaka zay 10 anatin'ray andro tsy fakahitany io tsy voafe zany le izy ny tiako tenena fa mahafinaritra mitondra fanjakana fotsiny moa le miteny hoe 7 millions CVO zaraitsika za 7 millions CVO zany gasikara na nitavoanginy nanana ny zany fotsiny ary paritaka eran'ny vazamoditra mihitsy 7 millions hainao hoe mba mahita an'ireny tavoangina CVO reny paritaka zareo fotsiny ary io le ohatra reny le tavoangina oviva sotran'izany reny sotrotsika reny fa miparitaka reny ka raha 7 millions zany no nyzaraina nefa mbola tsy nijanona fa mbola manao an'le CVO ianao ary mbola manao dokam-barotra le isaky zay matsiaro orangaty na nytavoanga zany fotsiny areo miparitaka tsy fakahitana etiko itenenina aminao inona ny maridrefy na nyrefesana fa 7 millions voazara tsy tanao nge zany fa dia tonon'le filohan'ny repoblika fotsiny dia tout le monde mitehaka hoe 7 millions tokoa zany zay zany aloha dia mampahindra mpanotaniny isaky zay matsiaro anao dia manao dokam-barotra na CVO ny zavatra rehefa atao dokam-barotra gasikara tsy mandeha zany fa raha zavatra nandeha io mila arana mihitsy eto amintsika misotro lasopy kely ery amin'ny 67 hectare reny tsika mavita amin'ny lahatra mihitsy satria manino matsiro le lasopy maika fa zavatra mahasitrana amin'ity valanretina mbola tsisy fanafodiny eraky zao tontolo zao ty ila arana mihitsy zany CVO zany zay vita lany zay vita lany zay vita lany fa ianao ve nahita hety misy olona milahatra mividy CVO tosika fa meny ny laharan'ny olona le vary amin'ny gony tonga dia mitoditra ohatran'ireny reny ny zavatra hoe mandeha tonga dia hitangoronana fa ny CVO mbola tsy hitako hoe nitangoronana hoe tonga dia io hoe hitangorona eto tsika hitady an'le CVO fa tsy hoe tonga le fanjakana izaran'le izy dia atsona daholo e dia atao amin'ny toerana kiray hitahita talaky maso fa raha ohatra ka zavatra tena mahasitrany io tsy fa tsy misy tsony any amin'izay toeram-pivarotana rehetra misy azy andanao am'izao mandeha any amin'ny grande surface tonga dia mahita mifandraky amin'izay ihany misy an'le mbola tsy tapitra le zavatra tiako teneny
noho izany lay fitantanana an'le izy dia rahantsika malala io fa na resaka fanampiana na resaka fitsaboana na ny resaka taremarika amin'ny hoe ny olona mitondra le tsimokaretana dia mampametraka braingo daholo mihitsy mangataka ny mpiara-mobinatika me mangarahara ny fitantanareo fanampiana manodidina an'izany na azo tsika farany SID sy ny ravitra rehetra miaraka aminy zareo mihitsy mandray tanana an'le fizarana am'izao ary manao communication an'le izy fa tsy nakininy aminao ntsony enetany ambatondra zaka zao le tosika famena zareo mihitsy nanao azy apetrako ny fanontaniana manomboka tsy matoky an'le fanjakana malagasy fa zany reo mpiara-mobinatiko reo matoy izy miditra tsetra direct ao anatin'le zavatra misy ampy zany gasikara fa tsy tonga ho azy raha iteny aminahy anao androany hoe resaka corona ny any apetrako dia zao ny tsy fifehezana an'le izy dia io manimba ny lafi ny ara-toekarena sy ara-piarina nisy ambatan'olona io dia miteny nareo hoe tsy mafy no mipesta sy ny kolera fa androany raha misy zavatra mahapotika amin'ny fiainan'ny malagasy dia tia corona ty mafy lavitra noho ny aretina ny fiatraika ny fanapa-kevitra ny raisy ny fitondram-panjakana isan'io resaka hoe amena ara-pahasalamana io satria natao atematemaka le izy dia nahalefa fahoany dia ny zakany tseranena ny fiarina isam-batan'olona ny toekarem-pirenena mbola resaka toekarena tsika senao dia amin'ny taremarika eo fa tsy mbola anisy teto amin'ity fireneny ity zany hoe amnistie fiskale zany nangatany ny sehatra tsy miakina ratsy tamin'ity fanjakana ny rajoelona ty noho niny no le fepetrany raisina tamin'ny resaka fiatrehana ny corona misy an'le facture zay nataon'ny ministry ny aty tany iny mba tiako ararotina kely ny fahatongavanao eto andre matotso mambahoaka ny vadiny any moa zany no tale ara-batra ny vitanana n'ilay entana zay tena hoe mitangana be mihitsy ny vidiny azahoazaka ny mety hoe enquête parlementaire ihany ko zay makasika an'ireny raha reny satria anisan'ny ambety teniny mpamatsy vola foana ny resaka fangararana ty topoka misy resaka bombo cigarette teo misy enquête parlementaire ve tsy misy enquête parlementaire ke nisy tenda tapaka ve nisy tenda tapaka anie titika amin'ny ministre nisy nitsofoka tany amponja ko maninona miandry enquête parlementaire ianao asa fahefana-panatanteraka ke zany ina tianao atongavana tokony misy pitika sy tsapondra ihany ko ve amin'ity raha misy fanadiadiana ao anatin'ny mpitondra dia matsapany tokony ataony izy ivahiny eny aminay teny amin'ny teny mera-pirenena nge ny ministre ny fanabeazam-pirenena ny tsy tonga tapaka fa ny zavatra ianao tonga dia hoe naalany ny filohan'ny repoblika izy naalany ny mpanendry zany ny esorina tsy ho ministre ny ministre ny fanabeazam-pirenena noho nina no resaka bombo cigarette ka matoa mbola tsy miala ny ministre ny aty tany androany dia matsapa zany ny mpanendry fa milamina le raharaha madio sy mangarahara le raharaha any any nitarafatsika azy ka any nitarafatsika azy tsy enquête parlementaire zany natao tamin'ny resaka bombo cigarette nisy ministre mipitika nisy midoboka androany tsika me mikifikify matoty zay mifepetra eo dia tsy mitovy zany le izy madio zany le raha petrako eo farany amaranana zay raharam-pirenena zay satria so amin'le tokarena ho atsika araka nambaraka teo misy antely hoe collectif des parlementaires sy ny mpanao politika zay manao fanambarana sy ny tariny tia ary matsiarotsiaro ihany ko ny andeha ataontsika hoe député 73 tamin'izany makasika an'izao raharaha zao mieritreritra hanonga-panjakana ve nareo sa inona no mety ao ambadika ity fikambanany parlementaire ny chambre basse ny chambre haute ty topoka veriko tsara angamba fa raha ohatra ka verinao fandarantsika isanao farany efa napetrako tamiko zany fanontaniana hoe manonga-panjakana zany dia namaly mahitsy taminao mihitsy hoe io tsy mila ongany fa manga masaka io mingapotsino izy ianao tamin'izay hitadidinao le izy mbola verinao aminah ihany le fanontaniana dia mbola veriko aminao ihany inona ny ao ambadika ilay collectif des parlementaires zay le fanontaniana matsy fanarenana ny tanytany famerenana ny tanytandalàna ny resantsika lavabe teo mifandikan-dalàna inina tsy hoe tsy na fa inina karaha ty hipetraka ao anatin' zany tsara dikan'le hoe mamerina ny tanytandalàna tsy hoe efa tandalàna korytsika tsy zay fa mba nisy sombotsombony hitahita taratra hoe tony mba manaranaraka ny tokony izy noho izany rehefa hitanao ndray le izy fa mibrioka araka le nyteneniko teo hoe mamitampina le mpamily aleo ianao manarina an'le izy
amerintsika ny tanytanjalana zay ny vondrona nylay atao hoe olom-boafidy olona solombavam-bahoaka azeto de tena mbola manentana ny olom-boafidy tsy voatery solombavam-bahoaka ihany io misy be ny tanàna nke olom-boafidy mpanotsy ny tanàna nke olom-boafidy raha tia amerina ny tanytanjalantsika de mila mijoro ny olom-pirenena zay mahatsapa fa mila averina zany tanytanjalana zany ary ny olom-boafidy manana didy am'zany ny problème eto amitsika gasikara de zao ny olona anankiray rehefa tonga fitondrana de zavatra masaka ao an-tsainy voalohany de hoe ahoana tsy onganako eto ka na inona ataonao na marina na diso na rariny na itsiny fa raha vao tsy metimety amin'ny tombotsoany a de anongana anazy ianao zay zay foana io zany noho izany a zay zavatra ataonao tsy hoekeny mihitsy satria eritreretiny hoe manafoy ny andro hitantanany an'le firenena fa ny zavatra manafoy ny andro hitantanany amin'ny mpitondra ny firenena tsy ny ataon'le parlementaire mihitsy na ny ataon'le olom-boafidy fa ny ataony ihany dikan'izay izy ny mila manitsy fa zahay a manome sy mitondra ny tsikera ahafahany izy nge tokony hisotra ny parlementaire izy tokony hisotra ny mpanohatra hoe nareo mpanohitra de hisorana be da be fa no nasa ataonareo ny anjara briky oetinareo eto amin'ny firenena de manitsy za mahazo tsiny an'izany foana gasikara ao anatin'le fandarana zay ataoko hoe ianao raha nga oaka zay tenao manome sy papan'le mpitondra tya fa hoy zay hoe firenena raha manany ty tsy mitsahatra miteny ny zavatra tsy mety mba hanitsiny le mpitondra ny zavatra ataony fa rehefa ohatra kosa izy ka tsy maintsy samotsarainy tantara nke rapitsy rafarapitsy tapitra daholo ny mandady hoe inona nataonao teo fa naninanao tam'izany tsy niteny zao anao vo hiteny zay mihitsy ny tsy tiako tsy te ho piray tsy kombakomba amin'ny zavatra tsy mety eto amin'ity firenena ty gasikara inary lafi ny toekarena ny tetibola mpanjakana angamba no resaky voalohany amitsika miresaky zao aloha zany de LFR ono andry matoso mamboaka ny Madagasikara misy parlementaire milaza fa tsy mifanaraka amin'ny promesse présidentielle io LFR zay laninareo farany io marina ve zany tompoko sa diso ary atambatra am'izay ihany koa ny fanontaniana hoe mba afaka manome antotanisa ve anao hoe mba firisan-jato ny déficit budgétaire atsika ny resaka recette douanière sy ny recette fiscale atsika am'izao fotoana zao a firisan-jato marina ny tena arikarena fo be atsika amin'ity taona roapolo sy roa arivo ao anatin'ity LFR ity satria fanjakana milaza fa atao hoe hiakatra hatrany amin'ny efatra faingo raha isan-jato tsika amin'ny taona raiky amby roapolo sy roa arivo le matoso ny mamoaka ny Madagasikara ny tetibolam-panjakana gasikara dia misy tombatombana io zay foana moa zany fatao hoe rehefa ohatra ka manao tetibola zany ny fitondram-panjakana zany hoe ho an'ny taona manaraka dia amin'ity taona ty anao manao le tombatombana de tombanana zany le izy ohatra zany ao anatin'ilay atao hoe tetibolam-panjakana lasitra iny le ataontsika hoe LFI zany ao anatin'le LFI a de tombananao hoe mandritra ny taona io tsika dia mety mahazo fampidirakitra zao milliard ariary tamin'ny LFI 2020 zany a 7 milliard ariary zany 7 milliard 036 zay a no tombanana zany tao anatin'ny LFI ny LFI vita telo volana voalohany tonga ny coronavirus de rehefa tonga zany ny session budgétaire filaza azy le fivoriana ara-potoana ny antenera-pirenena zany a lay manomboka aty amin'ny volana me mandritra ny enimpolo andro dia atsofoka ao anatin'iny zany ny fanitsina iny ahitana hoe misy diso lay taremarka na le tombatombana tamin'le LFI a de ahitsy le izy zany le fanitsinan'iny a na io misy tapahanao zany le tetibola nomenan'le ministère isatsokajiny na misy asa ajanonao zany a na misy ampitombona le izy arakarak' zay zavatra mitsangy eo zany a mitondrana an'izay de rehefa tonga zany ny LFI a ny LFR dia na ena zany lay tetibolam-panjakana na itsy a dia lasa taty amin'ny 5000 milliards indray zany a ny LFR na ny LFI gasikara na ny LFR tsy nitimo mananao azy fa ny ministera ny gouvernementa zay mitondra am'izao fotoana zao izy no mandrafitra ny tetibolam-panjakana io zany ka raha miteny zany ny ao anatin'le mpitondra fa hoe tsy mifanaraka amin'ny fampanantenan'ny filoha lay tetibolam-panjakana ny filoha zany tokony analan'le ministry ny fitantanam-bola ny araka amin'ny vava satria tsy nifidy ministry ny finance ny atsika fa nifidy filohan'ny republika
Ary filohan'ny repoblika dia nanana vina hoe reto ny vina ho atao tamin'izany UM tsy henoko tsony moa zao ny UM ohatrany tsisy miteny tsony na zareo tompony ary ohatrany tsy miteny an'le izy firy tsony a CVO maneny plan Marshall ka ka zay ke hoe le UM lasa tsy tenenina firy tsony fa miova zavatra hafa ndray am'izao fotoana zao plan Marshall zany mbo resako anao rehefa avy eo noho izany raha mahatsapa zany ny ato amin'ilay mpanohana an'le fidirana hoe tsy mifanaraka amin'ny vina amin'ny filohan'ny repoblika io teti-bola io tsy alehany zany le ministra fitantanam-bolanao soloy miaraka amin'ny vava satria ianao no fidin'olona no le vinanao ny zavatra ataonao zany ny vola entina manao an'izay a dia atao mifanandrify amin'ilay tetikasa zay niteneno le filoham-pirenena ko maninona ny tsy mifanitsy fa ny zavatra misy dia ity ny zavatra mitranga nanomboka teo amin'ny 3 volana faharoa dia nandrorona ny fampidiram-bola mpanjakana afaka manome ohatra kely ameko ohatra ianao satria nyteny anao teo ange hoe ny déficit budgétaire ny fatiantoka zany eo anatin'ilay kitabola mpanjakana raha ny tao anatin'ny vinan'ny ministera fitantanam-bola zany dia 9.3 isan-jato zay ny déficit budgétaire fa ny zava-misy amin'izao fotoana zao efa mihoatra ny 9.3 isan-jato io zay efa tsy manaraka n'lay atao hoe toromarika omeny ny mpiara-mobinatoko amintsika nenireo rehefa mapiditra anao any amin'ny déficit budgétaire dia izy eo amin'ny 3 isan-jato maherikely ihany ny azonareo laloviny fa ity efa 1 isan-jato fa mbola tsy nijanona teo amin'le 1 isan-jato ny antony le recette fiscale atsika ny recette ny exportation atsika mifandrarantsika entana ny ivelany noho izany hita taratra any amin'le déficit budgétaire manao mikimaky ianao zany noho izany tsy 9.3 isan-jato tsony io aiko tonga any amin'ny 5 isan-jato farafakeliny no raha mitoy zao zava-misy zao inona mahatonga an'izany zay le hoe tsy fahaizanao mandray andraikitra taitra n'olona tsy mba taitra reranao dia manaky takotra rehefa avy eo mbola tsy tonga teto ny corona efa niteny président Marc Ravalomanana hoe aidio sistantsika dia inona valy teny tsy mahafinomy pesta sy ny choléra io potika ny toekarena taitra rena anao rehefa avy eo a nahidinao ihany le izy efa tonga tato anatin'le corona rehefa tonga le corona satria anao taitra rehetra dia namaky takotra nakatsinao daholo ny CAP-arina rehetrarehetra lasa ny Ambatovy zay isany mampiditra vola ngeza be ao anatin'ny kitapobola mpanjakana very ianao zany hoe 3.0 isan-jato mihitsy tena vola be io satria raha hanome taremarika anao fotsiny a amin'ny volan'ny exportation atsika tamin'ny resaka hoe arena kibony tany ny volana jolay 72 millions de dollars 44 reny ampidiriny Ambatovy 44 millions de dollars dikan'izay zany a kely zany sisa le nampidirina 72 millions satria niala le Ambatovyko 72 millions mba nijery an'io a gasikara hoe tamin'ny vintsika nanao an'izany 72 millions de dollars zany amin'ny vola ampidiriny fanorana netana teto Madagasikara efa taona polipolo taona maro lasa tany vao mba misy taremarika mitovitovy amin'izany volana jony tsika 123 millions de dollars volana jolay tsika 72 millions de dollars hitanao amin'izany fandroron'le izy reo ny akaiky ny volana aogostra raha ny marina tokony eo amin'ny tapaka amin'ny volana septambra raha tokony efa mahamme taremarika ny amin'ny ministera fitantanam-bola fa amin'izao tsika miteny zao mbola tsy mivoaka ny taremarika misy dikan'izany aiza le taremarika tsisy tatitra mikasika ny resaka ara-toekarena malainy ty fitondrana andro rajoelona ty anome taremarika amin'ny lafiny ara-toekarena ny antony fantany hoe mandrorona daholo mirehatra mena ho izy tsika ny témoin rehetra am'izao raha resaka ara-toekarena andresana ary zay zavatra zay a mifetraika le fanapa-kevitra andraisina zay le tenengo hoe io amena ara-pahasalamana roritiny isaky ny 12 andro natao fitaovana politika hamerana ny mpanohitra sy ny tsy mitovy hevitra amin'ny tena le izy mako hamerana n'olona tsy aneo hevitra satria zay amin'olona miteny ianao tsy mandray fanapa-kevitra dia matahotra kiana am'izay matahotra tsikera reo nge mbola tsy mahasamanao manokatra amin'ny foninina hatramin'izao mba hasokafa nge foninina io e fa maheno ny sofiny fanjakana io raha misokatra io maheno ny fitaraina mbahoaka reo fa reo nge malaina mieno ny feom-bahoaka fa raha ohatra ka sa izy sy sokafany am'izay le foninina e fa miafina ambadiky le hoe
mbola mihena ara-pahasalamana dia tsy zao tsy ry atao réquisition daholo ny atsiny ato zany zavatra teneniko zany ny ahafahanao mahafantatra n'izany hoe mirehitra mena zany ny témoin dia mila sokafanao ny antenina rehetra hitenenan'le vahoaka eno ile vahoaka e zay nge le izy ao anatin'izay ihany anisan'ny mampametram-panontaniana satria nandalo teny aminareo ny mpanatanteraka ny amatosy mambahoaka tamin'ny fifivriana farany teo tena tiako resana kely ty resaka soloko ty a raha mba azonao valiana kely a aiza ho aiza ny misy antsika Madagasikara satria tena hafa aloha zany ny ambaran'ny filoham-pirenena hafa ihany koa ny ambaran'ny ministry ny angovo a inona ny tena marina inona mahatonga atsika tsy mety miena mihitsy zany a ny vidiny eny anivon'ny mpanjinjara zany a na dia ataontsika hoe miena be aza ny vidin'ny baril amin'ny sehatra tsena iraisam-pirenena to ny zava-misy a eo amin'le fitantanana ny firenena Gasikara dia maro zany ny karazana taremarika mamaritra ny fandraisana fanapa-kevitra tamin'ny voalohany dia ny teny ny mpitondra fanjakana tao Mahamasina ny filohan'ny Rajoelina andeha nge za zay e andeha nge za iny e miady am'ireo compagnie tsoloka ireo tsy mora miady am'ireo a mavy reo a makatsy makary tehaka ny olona rehetra satria lasa ny filohan'ny republika tanora heritirony hiady amin'ny matretre ampamaty solika ampidina ny vidin'ny solika rehefa nandeha ny fampidiniana nandeha ny firesahana sy ny sisa ary zato ange nidina tamin'ny lasantsy raha tsika nalala iny dia rehefa nyteny an'iny tsika hoe oay raha ohatra ka kokony nantenena voatsy nefa mivoaka avy any dia nanao communication fitondram-panjakana io mahana proof an'izany tsika fa hoe tsy naninona fa le vidin'ny solika tsy dia hitatsika ny ena fa zao le subvention amen'ny fanjakana le trosan'ny pétrolier voafafa ay ndao ary fa dia voafafa tokoa zany trosan'ny pétrolier mafy nareo aty arina rehefa nivahiny tao amin'ny anteny mera-pirenena le premier ministre le gouvernement ny ministre ny angovo inona zavatra teneniny ambarany tao hoe oto mbola misy tsotra sa trosa tsy afaka mampidina ny vidin'ny solika tsika fa mbola anana amin'ny pétrolier trosa vome zava-doza le nambara aleo ary ny eno an'le hoe ariary zato fotsiny dia tsika mbola boka trosa amin'ny pétrolier dia nangina teo fa hoe ariary zato reo olona mba azitsika fa dia ifonana fa zay moa nanao effet d'annonce fotsiny tamin'iny fa dia tsy hita akory atao fa mba ariary zato aloha dia mba fanazo ariary zato aloha mba ifania fa misy ariary zato kely e zay le teneniko hoe le dédakisme koa be loatra dia inona zavatra mitranga miteny amin'izay anao amin'ny teoriana hoe nitrosan'ny pétrolier tsy fahafahantsika mampidina an'le izy dia nieritreritra zareo hoe tsy tadidina iny comme tamin'izany zany hoe mpanao famakafakany ary za manana archive naveriko manko le feoleny teny hoe mifafana ny trosa ary tsy vita an'izay fa mbola diso koa le fanazavana hoe mandoa ny trosan'ny pétrolier tsika satria zao ny antony Gasikara ny elanelana amin'ny vidin'ny solika no anefanao an'le trosan'ny pétrolier zany hoe ianao mpanjifa andray zany no mandoa an'le trosan'le pétrolier satria midina ny vidin'ny barilina ny dollara tany ampitan-dranomasina dikan'izay tokony midina ny vidin'ny solika eto Madagasikara zany no le elanelana be da be raha taty amin'ny 80 izy nidina tany amin'ny 32 misy elanelana any amin'ny 48 zany 48 dollars dia zao iny 48 iny zany tokony ahafahanao mampidina ny vidin'ilay solika ry ampanjinjara fa inona zavatra nytenenina anao mbola mandony trosan'ny pétrolier zany hoe le 48 zany mitazomina eo ihany le izy le tamin'izy 80 zay ihany nividiananao solika fa le 48 tombony azotsika noho le izy ny ena andoavantsika ny trosan'ny pétrolier zany hoe ianao mpanjifa indray zany no mandony trosan'ny pétrolier fa tsy le fanjakana no mamoaka an'izany vola zany avy any amin'ny tahirom-bola mpanjakana avy any amin'ny trésor hoe ty nitrosanareo ry pétrolier noho izany raha ohatra ka tokony vidy lasantsy 2 anao zany dia mbola mividy an'izy 4 dia ohatra reto faty anto koa Gasikara raha ohatra ianao zany a nampiasa vola ohatra hoe rahetsy dia nahazo 4 litatra ianao lasa lavitra kokoa ianao raha ho any Tomasina ianao zany mety tonga any amin'le solika ianao noho ny fienan'le vidin'ny solika
fa inona zavatra nisy tazomy fanjakana ihany lelanelana de anao zany mbola miaina an'le kilométrage tratranao tam'le izy mbola vidiny 4 arivo ihany enao zany no mibaby an'izay raha tokony mba hisonga zany ny fiainanao hoe ahitanao tombony fidin'ny barila eo amin'ny tsena resa-pirenena de ny fitondram-panjakana mihitsy no manapaka ny tendanao hoe enao tsy miendriky misonga zany ny fiainanao e fa le fiainanao efa io zararaminana tapakiboa io ihany ianao nefa raha niaina ny vidin'ny solika raha ohatra ka vary kapoka ny azonao teo aloha tokony mahazo 3 kapoka na 2 kapoka zany ianao fa tsy mahazo an'izany ianao noho nino noho le fanjakana zay mitondra anao mampandoa anao ny trosa amin'ny pétrolier efa mandraky ny androany mamaraparana ny fandarantsika tena fantaniko farany makasika ny toekarena angamba ny manontany kely hoe inona ny vahaolana hoentin'ny député Fidèle raha zarapera makasika an'ity le vidin'ny lavanila ity satria anisan'ny tena mampitaraina ny mpandara lavanila ny zava-misy amin'izao fotoana izao reny koa nefa mba anisan'ny sehatra mba pisy an'ilay ataontsika hoe rapatriement de devise eto Madagasikara ka mba mampiakatra ny isandam-bolantsika tompoko le lavanila gasikara fenso de tsotra nataon'le président bainga manenona ka navato tany amin'ny savaly izy satria inona ny antony nandeha nakany izy de nanao fampelezan-kevitra ary tsy za rery no miteny an'izany fa sombamboaka Madagasikara vidy tany teny an'izay mihitsy de hoe raha zany tonga eo amin'ny fitondrana avy 2 eny avy 3 eny ny vidin'ny lavanila tsy fahaizan-javatra mihitsy zany gasikara fenso satria ianao zany rehefa hiakatra amin'ny fitondrana tokony fatarinao hoe inona moa zany ny parametra mifehy ny vidin'ny ty zavatra amin'ny tsena iresa-pireneny tony io nge fatoran'ny tolotra sy ny tinady teto amintsika gasikara tadidio fa ny resaka vidina lavany isaky ny aoarina ny fandalovan'ny rivo-doza de miakatra ny vidin'ny lavanila satria ina ny antony ny mpividy lavanila rehefa misy rivo-doza ohatra zany tamin'ny gafily zao nandalo teto amintsika miakatra be ny vidin'ny lavanila après gafily nandalo teto amintsika koa enao miakatra be ny vidin'ny lavanila après anio ny lavanila zany tsy mitovy amin'ny solika hoe raha tsy misy ny lavanila de tsy afaka mandeha ny toekarenam-pirenena fa mikatso ohatra hoe tsy misy jiro reo satria tsy solika ny lavanila zany mbola azonao ampandeferina afaka misy vanila afaka tsy misy vanila fiainanao noho zany io zany tsy fandrombahana ny tsena resa-pirenena zany mamaritra azy ianao zany manao proposition hoe manana stock na vanila zao zahay donc ny olona mpividy an'io eo amin'ny sehatra resa-pirenena zany dia mividy izy de miteny izy hoe avery misy ohatrina ny anareo ohatra zao ay 4 taona ny anareo zao tsy maiky zany satria mbola tsy maiky lavanila afaka miandry rano izy am'izao zay vao mividiny anareo ianao nefa maiky hivarotra le anao de mba andresenao an'le mpifaninana hafa zany amidinao vanilanao alatsako kely mividiny na mety misy mampidina any de lasako ianao zany mba ahafanama satria manana stock liquide nanao raha zany de misy tavela indray ho an'ny taona manaraka ary mety hiteny aminany ka maninona raha priminy io vola tsy toko tsy foroana ny aodinle mpandrao anatin'io ka rehefa tsy misy mividy zany io amty taona ty de miantona aloha le vola mandra-pividianan'le olona anazy amin'ny taona manaraka ndray dikan'izay very le investissement anao satria tsy mivadika vola lizy fa mivadika vanila de zay zavatra zay mahatonga lizy hoe rehefa feheziny tsena resa-pirenena zany le vidin'ny lavanila de le tinady no mamaritra n'le vidin'le tolotro menao ianao mety miteny hoe manana 1500 tonnes fa ny tinady mety miteny hoe 600 tonnes ihany ny ilainay tsy afaka manohatra ianao manoloana an'izay de le filoha-pirenena manao fampelezan-kevitra tonga de miteny hoe ataoko avy 2 eny avy 3 eny ny tinady rehefa tsy mifanaraka an'izay no le fisin'le corona tsotsorika ary le vidin'ny lavanila tsy vita le izy mitsotsorika gasikara fa ny tena zava-doza ao anatiny de ity rehefa tsy vita n'le filoha-pirenena zany nametraka an'le promesse ho tena hoe tia mahomby de tahanao nge anao manao promesse zany tazominao promessenao de mitady hevitra zany hoe ahoana ny akaran'io avy 2 eny avy 3 eny fa sady tsy vita le promesse no tsy voatazonao lay marza eritreretin'ny olona zany efa fantatry mpanao lavanila io de eo amin'ny 10 à 11% eo foana zany amin'ny prix fob tanao zany ohatra hoe io zao izy $250 zany prix fob dia raha ohatra ka maka an'le 10 11% zany tsika tokony aty amin'ny $25 zany ny vidin'ny vanila maitso ainy tantsaha zany fa ny zavatra misy tsy zay mbola latsaky le $25 de zay nge mahatonga an'le izy menimena hoe ataovy eo amin'ny rahetsy mandididina ny rahetsy satria ino no mamaritra an'le hoe 25 zany le 10% 10 à 11% fa isaky ny mandeha de ohatr'izay foana
miteny manko filohan'ny république am'le manao le adiny izy hoe izy mianaka foana hoe barikaravalman 2005 ozy 7000 ariary no nividianana ny vidiny kilao lavany fa ny teo amin'ny tseny resam-pirenena nge ka $30 de le 10% zany a $3 de ataovy nikajinao hoe le 7000 ariary ve mamely le $3 le 10% tam'izany fotoana zany tamin'ny 2005 dikan'izay raha voajanao zay le margena 10% zay fantatry ny tatsaha zay de tsy menimenina aminao le tatsaha fa raha ohatra ka tsy nety zany greviny eny tany amin'ny sava raha ohatra ka hoe hakanidina 7000 ariary ve ny kilao lavany menimena be fa fantany izy hoe voagy io ty vidiny amin'ny tseny resam-pirenena de ty fa le président antsika tsy manaiky hoe io tseny resam-pirenena fa le véditisme de tonga de le manao an'le populisme fotsiny de hoe ataoko avy roa eny avy teo eny satria eritreretina ohatrany hoe angalako décret io de miakatra amin'ny vidiny io tsy raisinao amin'ny décret tsy raisina amin'ny décret vidiny lavany fa io a dia ny tseny resam-pirenena mamaritra anazy fa anjaran'ny mpitondra no manao zay hijanona l'izy eo am'le 11 na 10% eo zany am'le prix fob eo amin'ny tseny resam-pirenena ny vidiny hividianana an'le vanila maitso ka zay zavatra zay ny tsy vita de marina ny ten'le sombamboka enenge ozy izy tsy resaka fotodrafitrasa mamaiky anay satria raha fotodrafitrasa migodana be ny lalana ty aminay ty e fa ny zavatra tadiavinay de hoe le vidiny lavanily zay nanaovana promesse présidentielle fa tsy voatana le promesse ary tsy io ihany ny promesse tsy voatana nge be da be ny promesse tsy voatana efa terenao izy mbola tsy vita tereko izy tsy vita ny RN 44 zany teny taminao te resaka RN 44 izy anao resantsika zay eo atsofo koa le izy RN 44 de mba misy information kely omeko mikasika zay zao ny antony zay mahatonga anahy resaka le RN 44 ny RN 44 de tafiditra tao anatin'le projet am'le 140 millions de dollars ratifié natao anivony teny mera-pirenena fa nisy famoaham-bola mikasika ny RN 44 tsy RN 44 hery ny ao anatin'ny 140 millions de dollars io fa ny RN 13 koa anatiny io de nisy déblocage na fond tao ny vola débloqué tamin'ny volana mars dia nisy a 717 millions 338 000,76 dollars 717 000 zafady gasikara 717 338,76 dollars 517 000 zay zany nivoaka tamin'ny volana mars ho an'io fanamboarana RN 44 de taty amin'ny volana jona ao anatin'ny enveloppe le 140 millions de dollars io any zany de nisy vola nivoaka tao a 10 millions de dollars tao arina amin'ny volana jona ny vola mivoaka farany teo zany septembre 15 000 dollars 15 705,13 dollars de anjaratsika mijery am'izay oaiza zany le RN 44 anday za tsy mitena hoe aza atao le RN 44 fa manara-maso a zay ny hitako ao aloha zany raha déblocage n'le fond ny RN 44 miala avy eo marivay raha le ampahanao fa tsy izy ray mantolo ampahanao ataon'le fanjakana dia tonga eo vody aly io zany zay ny atao hoe vita le ampahany fa ny RN 44 hatrany votraivo fa raha ohatra ka jereko am'izao fandehan'izao zany am'le famoam-boly ty metraka baraingeza be hoe anahoana io zay nge mahatonga atsika maniry ao anatin'izy hoe nitsenareo e aiza le zavatra etreretinareo atao satria manara-maso tsika mijery an'izany fivoahan'izany voly zany fa raha ohatra misy fivoam-bola koatran'izay de tenenanao hoe nisy ohatran'izao ao fa ianao tsy mahita monsieur le député fa zay aloha ny hitako atreto iniatry tapitra ny fandarantsika ny matosony mamoaka Madagasikara tena voafetra be le fotoana sary tena hoe belebe ny fantaninana manko ato fa tena tsy afa-manaotsika mino fa mbola iveranga aminy amin'ny fotoana manaraka ndraimbava fotsiny raha sitraka tena ndraimbava aza atao lavatsy ny valy teninao a mba ndraimbava fotsiny satria mba miteraka resabe any amin'ny Facebook any ty le resaka etra zay takiny commune hatramin'ny hoe alika amin'ny vovoty mba ndraimbava réaction politique any fidèle raha zarapera zay avo nahita an'izany teto amin'ny tany sy fanjakana hoe atao mode silence ny alikanao manomboka zao na asina vibreur zay zany vo nisy an'izany teto amin'ty tanyrazantsika ty hoe io alikanao io ataovy mode silence io fa ratsy zany 50 000 ariary ataovy vibreur io fa ratsy zany a 50 000 ariary na mpanaovy ary vavaorina ratsy zany 50 000 ariary ary tsy vita an'izany zay mpangataka vo nitakina 5 000 ariary isaky mangataka izy ary mpangataka ko ianao ndre ny angataka aminy tsika zany mpangataka voataka zany misy ato amitsika metina makaizy ty fireneny ty tsisy lojika zany le zavatra atao amiko a ny zavatra misy am'izao fotoa zao de taratry ny ataoko hoe tsy vipidjery eo amin'ny mpitantana de tsy misy directive anankiray arahana
fa raha manana directive ray arahana ianao rehefa misy lehibe mibaiko tout le monde manaraka orinan'iny ny mpibaiko zany zao amin'ny fahefana mpanatanteraka zay mitondra fanjakana sy mitovy loko aminy de andriamatoandro rajoelina ny ambiny rehetra de tokony manaraka orinany ary ny zavatra ataonao de tokony manatsara endrika anazy fa tsy hoe mahatonga anazy ho voatsikera io anke bentanana Antananarivo manao an'io fa nitsikera tsy mijano eo aminy fa miakatra any amin'ny andriamatoandro rajoelina fa n'andriamatoandro rajoelina ary tsy miteny manoloana ny zavatra zay le teneko reo teo manginona reo parlementaire antanio ary am'le patron ery hoe fa maninona izy mangina manaiky an'izany ve andriamatoandro rajoelina hoe akana sazy andoavana sazy ny fanaovana an'izay zavatra zay ary tena magaga tsy mandoko mandoa sazy tsy mandoko ohatra zany hoe tsy mandoko trano ny mandoko trano mandoa etra makaiza zany ty gasy sahiran'ny corona ty tsy fantatra reo olona reo tena mieritreritra hoe Madagasikara zany miaina eo ambony vola misy tany andanina azy manahirana eto Madagasikara zay angamba ny fantatry reo olona reo satria manino satria izy miaina tsara izy mihinana tsara misakafo tsara mandeha kadiaka normal na fiaina misy garde du corps tsisy volana mihitsy ny fiainan'izy rehetrarehetra de tsy tsapany ny fahorin'le voaka malagasy zany ny dikan'izany Gasikara misy manao ndraimbava fa mivalina zany tsy ndraimbava e satria fantatro tsara hoe zavatra grave be teto amin'ny firenena zany tsy ho vita anaty ndraimbava mamaly zany de tsy maintsy nomeko any aloha zay hoe reo mpitondry reo miainao anaty fahasambarana de tsy mahita ny fahorim-bahoaka fa raha ohatra izy te ahita ny fahorim-bahoaka de miaina miaraka am'le vahoaka de mahafantatra raha zay mbola merenako tsara n'le fangatahako teo hoe sokafy am'izay io fonin'io mba ahafahanao miaino hoe inona le fahorim-bahoaka am'izao fotoana zao fa tsisy olona tsy mikaikaiky eto amin'ny firenena fa sokafy io de tapery koa ty resaka miaina ara-pahasalamana ty makahery ny ataontsika hoe ny petsehatra politika satria ny mpanao politika moa zany no mpitondra ny fomba fijery eo amin'ny raharam-pirenena mba tsy ahoatra tsony fa mila mijoro io zany ny mpitondra fanjakana de ameanao foana hoe miandrikendry-toana de lazainy ianao fa manohitohina ny fiandriaram-pirenena io zao de tadiavina re satria misy an'le antoko politika mivory teny am'mpanao rama de fa za mino mihitsy avy efa miketrika zay ny fanjakana hoe izany amronana dossier am'reo de atao fanaovana azy isakan'izay matsiaro efa politika an'loha zany toetrandro zany fa mazaka demokrasia aleon'olona ny oneviny fa raha tsy zany de manamarina ny tegniko nareo tamy mbola voanomboka fampelezakevitra de zany no nyteny hoe ny tsy azo anomezana fanjakana n'ireo mpitondra zay mitondra am'izao fotoana zao reo de satria reo tsy mazaka demokrasia ka raha vao ohatra ka mbola manohy an'izay le mpitondra de manamarina zay teniko zay hoe tsy mazaka demokrasia ka noho izany mila favitriana avy any amin'ny acteur politique zay antsaranao no manaitra ny opinion rehetrarehetra hoe andao tsika hijoro fa misy zavatra tsy mety eto amin'ny firenena aza miandra le firenena latsaka kady vao mitsangana na anao raha masabomanga raha ohatra ka misy zavatra mandeha eo fa manana didy ianao mitandrazanao tsy hoe rehefa miteny ianao na mijoro ianao de mpanonga-panjakana zay ny anaranao na hidina andalambe foana ianao zay tsy zany fa maka ny andraikitrao ianao dia manao an'izay didinao zay amin'ny maha-olo-pirenenanao amin'ny antoko anao dia mila mifanometanana ao anatin'izay fa raha tsy mijoro koa lasa miboriako tsika satria iza moa ny eritreritra fa zany fitsaranalampadrenana zany no tsy aro ny resaka tanytandalana tsisy ny eritreritra n'izany ake energy makasikanao le mato solomamboka ny Madagasikara Fidèle Razarapera anaky nasainy ny fandarana fitizoro tamin'ity aly ty tompoko misaotra Gasikara ary misaotra indrindra ny mpanaraka tsy tapaka ny invité du jour satria isany tena hoe famisandrahaka raha zao tontolo zao nareo ary malalaka mifaneo-kevitra eto mirary soa ny mpanaraka rehetrarehetra sy ny mpijery rehetrarehetra ny mpiaino rehetrarehetra satria mandeha amin'onjam-peo koa le izy dia mirary soa nyty firenetsika tiako mba ho tafavoaka am'izao kizo misy azy zao ahomba tsengy Andriamanitra ao anatin'izany ary tsy amelantsika irery fa mbola bedabe ny lesoka tokony arenina eto amin'ny firenena. Honorable député Fidèle Razarapera manam-panondriana ilatsaka filoham-pirenena ve ianao ary miandry politika ao anatin'izany eny Satsia eny Satsia zay le fantaniana farany eny Satsia izy any teny fa foy ty fandaratsika ty eny Satsia Andriamatoa Solomamboka zany tsy voavaly fo anatina zavatra foy zany Gasikara rehetra le resaka teo am'le resaka likatady ialan'le fantaniana eny Satsia zatra tsy vitana afaka miteny anao hoe Satsia amaly apetrako aminao zay fantany zay ilatsaka président république avinao eny Satsia iza no manontany androany Andriamatoa Solomamboka ny Madagasikara raha eny Satsia nesy anao maliko azy tsy possible ny amaliko anazy amin'ny Satsia satria zao
ameko ny antony satria hoe le fanontanianao ny alako ameko ny antony aho za mpikambana ao anatin'ny antoko politika isan'ny goavana eto amin'ny firenena tsy décisionko zany gasikara décision-ny antoko zany tsy ianao mihitsy ny andeha hanapaka andro le ianao ny candidat-ny antoko timo fa ny timo mahana bureau politika mahana base ny base ny ary zao mbola te hanaovana redynamisation ka aty amin'ny phase ny redynamisation de efa tadiavinao boka candidat sady aloha de ny redynamisation de hita de ozy ny timona hoe ity ny endrika am'izany toerana zany a de manao izy hoe tsy mempoadidy am'izay fotoana zay fa raha ohatra ka hoe andro antsika na ny redynamisation ny antoko tiako Madagasikara ary mbola tsy vita de fa zany fanontaniana petraka ao tsy voavaly amin'ny ensatsia zany gasikara fa rehefa mandeha ny redynamisation de atsono indray avy de miteny hoe ianona ny candidat ny antoko tiako Madagasikara inary makasiraka anao tompoko mahafinaritra fiarahana ary mirary soatsika rehetra ny atokantrano ihany koa ary maniry ny tsisa rahanao amin'ny Real TV Madagasikara manapitafaritompoko